blood of bulls and goats will not let him fellowship with man again, but through laws and ordinances. Afatra Toriny mpaminany William MARRION BRANHAM Fanontaniana sy Valiny ny amin'ny Fanahy Masina ny sabotsy fa 7 Desambra 7 tao BRANHAM Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. That God himself, you know what God did? He did nothing but just he placed his tent among ours. And after last night, Fa taoriny no maly ariva dia tena feno mitafitafy sika. Nandre tatitra tsara aho androany amin'ny maro zay nandray ny Fanahy Masina and we're happy for it. ary mahafaly atsika zany. Happy to have Brother Graham with us. Fa tsika fa manana ny Ralagrama miaraka amintsika anio ariva isan'ireo mpiara-miasa amintsika eto amin'ny Tabernacle, pastoran'ny fiangonana Holiness ao Utica. Arala Jackson teto izy. Ao maly ariva ataoko fa zay na eto eto anivonareo mpiaino eto izy ho ny sasany. Eny hitako Rala Jackson fa iry anivon'ny mpiaino ry ary Brother Ruddle, is he here tonight? Rala Rudel move eto izy zao arivo zao isan'ireo mpiara-miasa amintsika etsy amin'ny arabe 220 We're izy. glad to have them in with Fifaliana ho antsika ny manana azy ireo ary ny ny rahalantsika pafy fa sy ireo raha lafa rehetra ireo sika eo anivon'ireo mpiaino. Fifaliana ho anay ny fanatrianareo rehetra eto zao arivo zao. If I would Eny justify the raha nisy fomba nanaovako azy dia ho nampiakariko teto ny sasany tamin'ireto mpitory-teny mahafinaritra reto mba hitory aminareo satria faripeo ny tenako from having such a no big ilay time fotoan-dehibe last night. nananantsika omaly ariva. Now, my wife, Eny she's my ny vadiko correction. izy You no know, mpanitsy ahy ainareo tsara raha lany zavatra she said resako the eto. people in the back last Laza night tamiko couldn't izy hear fa me tsy because nandria I ny olona tetsy speaking aoriana into omaly this ariva thing. satria akaikin'ity zavatra ty Now, loatra ny before I tenenako. get started, I'm Ary gonna eto try. alohan'ny anomboako misy zavatra andramako. Now I wonder if that's better. Eny manontany tena raha tsara kokoa zao. Way back in the back. Tsara kokoa ho anareo anariana ve zao sa zao ny tsara kokoa? Is this better? Eto ve ny tsara kokoa? Now, honey, that's one time I got. Koa ary malala sambany aho eto no nandresy anao. Now they say that's better. Eny milaza izy ireo fa zao ny tsara kokoa. All right. Eny ary. Oh my, that's one. Oh la, vehivavy tokoa io. That's a good one because it's been a long Tsara time tena anankiray ty since I satria had fa one. ela aho zay tsy mba nanana ny marina. Usually right. Niazo foana ny marina. Well, we certainly Koa azo antoka fa nanana fotoan-dehibe sika tamin'ireo fivorikariva telo reo. Hoay aloha. the tapes all Areto except reo last night. oronapeo izy rehetra fa tsy ilay omaly ariva. Niantso ny rala Godia aho ary niteny taminy mba ho tonga anao rakipeo any Tabernacle saingy ny zavanisy raha ny fahazahoko azy dia hoe lasa nentin'ny Billy Paul ny fiarany ka tsy azo ny rakipeo raha ny fahalalako azy. Koa dia tsy ananantsika eo anankiray io ho tiako ny nitahiry an'izany tato am-piangonana noho ny amin'ny fiangonana mba hahafana milaza amin'ny hafa izay inotsika. Eny raha riva aho dia iresaka ny hoe ilay fiaonana lehibe raha tapitra raha-potoana ny fanontaniana. Avy eo raha pitsy maraina dia ho fivoriana eto manasitrana fa hivavaka ho an'ny marary sika. Noho izany tsy afaka izary sika na anao fotsiny hoe eny ianao no raisiko sy ianao ary ianao tsy ho mety zany fa misy andiana karatra zaraintsika ary ao anatin'ireo karatra ireo misy vitsivitsy atsoko eto amin'ny lampiazo. Ary koa raha manomboka manambara ny Fanahy Masina dia ankeo amin'ireo mpiaino zany ka hanondro olona avy eo anivon'ireo mpiaino ho fivoriana eto manasitrana. Ary koa raha pitso maraina hitory aho raha sitrapon'ny tompo mialoha kely ny fivoriana eto manasitrana. Mahita ny vadiko mea ry malala tsy renao mitsy ve aho? Oh, renao ah, koa tsara zany. Petraka etsy aoriana indrindra izy ary raha to tsy reny aho dia ahetsiny lohany ana tsy renao tsy renao. Koa aveo raha pitso hariva dia ho fivoriana hitoriana filazantsara no sady isy fotoana anaovana batisy. Ary koa raha vao tapitra ny toriteniko raha pitso hariva dia ho esorina ny lamba sarona ary isy batisan'ny rano eto raha pitso hariva. Raha sitrapon'ny tompo raha sitraky ny tompo ny maraina aho dia na raha pitso hariva aho dia te hitory ny loha hevitra hoe nisy famantarana ny mena. Ary koa raha etsika ny alarobia hariva raha mamela ho eto ny tompo ny alarobia hariva
te itory any loha hevitra hoe nahita nikita ny teny atsinanany zahay ary tonga iakoaka aminy koa ny alina mialohan'ny aliny krismasy zany ary kio aorin'ny krismasy de misy herinandro fialan-tsasatry ny krismasy eo no andrasantsika nireo taratasy rehetra rahala mercier sy ireo sasan'ireo matetika ny manangina azy ireo dia velatra eto izy rehetra ary mivavaka ny am'ireo taratasy ireo zahay ka mangataka amin'ny tompo mba hitarika anay hoe aiza eto an-tany no tokony aleanay eny manana fandarana lavo reo lehilahy kristianina mpandrara izy tsy hoela ao Florida aloha ny fevriana izy ireo avy eo dia ho any Kingston avy eo ho any Haiti ary akao Porto Rico any atsimon'ny Amerika de miverina mandalo Mexique nefa to mitarika ho any Norvège ny tompo tsy haiko ny antony fantatrareo ve lay boky kely antsoina hoe lehilahy ny rahan'Andriamanitra iny fivavahana miparitaka indrindra ao Norvège eritrereto zany ny am'izay nataon'ny tompo teo fa fony-tany aho tsy namela ametra tanana tamin'ny marary izy ireo Takariva telo any teo de tsy namela ametra tanana tamin'ny marary izy ireo koa hitanareo ny zavatra azon'Andriamanitra tao be loatra ny vahoaka ka nilain'izy ireo ny napaka polisy nitaigina soavaly mba hanala ny olona teo amin'ny lalana ka afahako akeo amin'ilay toerana de tsy nametra tanana tamin'ny marary aho nivavaka ho azy ireo teo aho navelako ny fametra tanana izy ireo koa zay no ataoko eny raha-pitsy maraina eny anio ariva hiditra fotsiny am'reto fanontaniany reto angambosika satria misy tena tsara ny sasany am'ireo ary tsy haiko ny fotoana iazonany tompo atsika eo am'izany ary kio raha-pitsy maraina mety Billy Paul angamba na Jean na Leo hoeto ny ray mba hizara an'ireo karatra fangatambavaka amin'ny valo hatramin'ny valo sasany eny ianareo olona avy any ivelan'ny tanàna avelao averiko ndray zany mba tsy adinonareo raha tianareo ny akeo amin'ny laharana dia leonay kokoa ireo olona avy any ivelan'ny tanàna raha zao tao eny indraindray ndeha to am-piangonana dia tonga eo amin'ny toerana zay ilazany hoe fa raisina ny olona avy any ivelan'ny tanàna hoetineto isy olona na hoe fa tsy haiko tsara ny marary am'ireo mety zavatra diso nambarana raisinareo indray avy eo ny olona eto an-tanàna de o reo mety efa fantatrao ny am'ireo koa de o reo nisy efa nanao hoe fa olazaiko anao ny amin'io avy am'ireo karatra fangatambavaka koa ahoana ary ny am'izay tsy manana karatra fangatambavaka sady misy isan'andro rehefa ahoana hoe analafitra kely micro hoe fa ainareo tsara mitory hatrany aho ny hoe eo anivondalana koa mety to zao angamba manao anaovako azy mety kokoa ve mety kokoa tsara zany ambarako anareo ny am'izany ny fomba fanamafisam-peoananantsika eto de tena ambany nefa tsy mitady zay anatsarana an'izany akory sika zao satria te hanorina tabernakla vaovao sika tsy hoely fa anana toerana maro sika eo eny raha afaka ampitomban'izao toerana zao alalaka kokoa sika ka ametraka seza misimisy ahafahana mivonona am'ireo fivoriana rehefa ataotsika eto zany ankehitriny tsaro fa misy zatovo raha-pitsy maraina ny ray na ny telo amin'izy ireo no izara ny karatra eo anelanelan'ny valo sasany na amin'ny valo hatramin'ny valo sasany zay no anome anjara ho an'ny tsiraray mba akana toerana ary efa nambarako ny amin'ny fomba fizaran'izy ireo ny karatra ny antony anaovantsika anio mba iazonana ny lamina hitanareo eny ahoana raha tonga eto tontony am'izao fotoana zao aho ka anao hoe ako ty vehivavy ty iry vehivavy ry sy ry lehilahy ry ary ty vehivavy ty hitanareo fa ho somary sarotra ihany zany hitanareo koa dia raha ianareo efa nataoko imbetsaka io ary raha tsy maro loatra izy ireo ny maraina dia mety zay ihany no ataoko anao ao hoe firy amin'ny olona eto no avy any ivelan'ny tanàna nefa misy olana aminy mitsangana ianareo ry rahalahy mercier tongava anampy avy ianao tonga ianao tonga izy mba andray fanampiana ho an-tenany ny resaka tamin'ny raha vehivavy namanao androany koa tsaratsara ho anao ny anoanahy eny ary tsara zany ankasitrahako zany eripo zany ry rahalareo rehefa misy tsy mety dia aoka sika nitsy anio arak'izay atsika atao arak'izay mety vitatsika koa eny de ny avy any ivelan'ny tanàna ihany ary
no angatana anangana ny tanany raha misy zavatra tsy mety aminy. Aveo dia mijanona eo ny tena mitodika amin'ny olona iray mandra-panombohan'ny Fanahy Masina miasa ka mandrobaka ny mpiaino rehetra. Firy no efa teto ka nahita an'izany nitranga teto entiko hitanareo koa dia tsy olana zay fomba anaovana azy fa dia tiako tsaronareo zao iesaka ao ny hiverina amin'io indray raha pitsy maraina ho an'izay tilisy ny filazantsara zay nomena azy ireo dia ny filazantsara ny finoana fa tsy amin'ny asa mihitsy. Hitanareo toy ny voalazako maly hariva fonilatsaka ny Fanahy Masina tamin'ny Pentekosta rehefa nakeo amin'jiosy izy ireo niasa 725 dia nilainy nametra tanana tamin'izy ireo mba handraisany azy ary rehefa nakao amin'ny Samaritany izy ireo dia nilainy izy ireo nametra tanana taminy. Saingy rehefa tonga teo amin'izay tilisy izy ireo teo amin'ny tranon'ny Kornelio raha mbola nilaza zany teny zany Petera tsy nisy fametrahan-tanana. Fony maty ilay zazavavy kely zanakavaviny jairy mpisorony hoy avy ametrahan-tanana eo aminy dia ho velona izy. Fa rehefa niteny ilay kapiteny romanina jetilisy tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafotranoko aho fa mitenena ihany zany tokoa. Hitanareo ilay vehivavy sirofenika grika izy io raha ny marina fony izy fony nilaza tamin'i Jesosy hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manome azy ho an'ny amboa. Hoy marina zany tompoko kanefa na dia ny amboa kely eo ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombitsombo mofonjaza ihany. Hoy noho izany teny zany efa nivoaka ny zanako vaviny dia miah mitenena zavatra tsara azy mitenena zavatra tsara ny amin'ny olona miresany amin'ny Jesosy mitenena zavatra ara-dalàna zavatra tena misy zay ny fomba mpandositra ny demoniah. Tsy niteny mihitsy izy tsy nivavaka ho an'ny zazavavy mihitsy izy tsy nilaza zavatra mihitsy izy manasitra anazy nilaza fotsiny izy hoe noho izany teny zany noho izany teny zany aty right indray andro iny tsy nangataka na inona izy mipetraka teo fotsiny izy nefa nisy zavatra marina nolazainy zay nafaly ny Fanahy Masina ary niteny novaliny zany ny Fanahy Masina hoe ry aty angatao zay zavatra tianao na inona olana eo aminao na zay tianao jereo raha tena misy zany na tsy angatao na inona ny fanasitrana anandravaviny kely malemy mipetraka teo sady tsy nahetsika $2,000 mba tsy akanesany angady etsy amin'ny avoany intsony ny famerenana ny fataondrano io vatany efa torovany io na inona tianao angatao avy hatrany zany raha toka tsy tonga ka omenanao zao de zao zany dia mpaminany santoka zay le izy satsy zany. Hoy Jesosy lazao amin'ny tendrombohitra re ary efa renareo ny mikasika ny zavatra nitranga zay le fanompona hidirantsika ankehitriny efa lasa lavitra ny diantsika ankehitriny tsy hoe la ny fiaviany tompo Jesosy ary tsy maintsy ananantsika ny finoany ny fampakarany ao amin'ny fiangonana izay afaka iova vetivety ao anatin'ny ray mpimaso mba hialany eto na isika tsy lasa nefa aza manahy hoeo zany rehefa miakatra ny herin'io fiangonana io dia ampody an'ireo lalàny zany ny herin'io fiangonana io tafakatra no ampody an'ireo lalàny ny herin'io fiangonana io no ampody an'ireo lalàny sasany dia hisy fitsanganana ho an'ny rehetra eo miandry an'izany fatratra isika ankehitriny azadiny ny karatra fangatabavaka dia rapitso amin'ny valo maraina hatramin'ny valo sasany koa mangataka azy ireo aho na firy no ato mba tsy zara karatra intsony fa hiverina akatoerana hitanareo satria mety efa voazaran'izy ireo avokoa ihany angambo zany amin'izao fotoana zao na zay isa azontsika tsoneto ankeo reo zatovy reo anafangaroarana reo karatra io anatrenareo ka raha mila anankiray nareo mila anankiray na mety mihoatra araka zany fa rehefa tonga aho dia zay asain'ny tompo atsona avy amin'ny raha hoy izy aza miantso mihitsy dia tsy antso azy ireo mihitsy hitanareo arak'izay misy eo ary za raha ny marina dia efa miatsita io fanompony io misy zavatra lehibe kokoa eo ampidirana tsaro fa voalaza foana teto amin'ity lampiazo ity zany na tety amin'ity polipitra ity nefa tsy mbola diso mihitsy tsaronareo ve le fanompona tamin'ny fandraisan-tanana hitanareo ve natao zany ireo fisainany fo hitanareo ve natao zany ankehitriny areo maso zao tononona ny teny de jereo ny atao zany hitanareo nambarako anareo tety taona maro lasa zay tamin'ny fiangonana ny tabernakla ny resaky taona maro lasa zay telo na efa taona lasa fa nisy zavatra teo andalam-pisina efa teo mpitrangana areto zany zao fa eo ampirosona amin'ny miamaka ny endriny io
eny feno fankasitrahantsika any am'izany toy inona nisaroantsika tena falitsotro zao ankehitriny manana fanontaniana vitsy tena sarotro sika eto ka tiatsika ny iditra avy hatrany am'izany nisy olona nijery an'reto boky rehetra nanako reto ho iaho fa ny olona lalitsaina de tsy mila afa-tsy anankiray fa za tsy lalitsaina ilaiko mijery andiany maro am'izany fa ity dia diaglope ary ty baiboly ary ty dia concordance koa dia angataka amin'ny tombo fotsiny sika mba anampy sy hitarika atsika amin'ny fahamalina reto fantaniny reto ho tena araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny koa ankehitriny andesika nodrika ny lohantsika mandritra ny fotoana fohy mba hivavaka. Tompo tena feno fankasitrahana anao zahay avy ao amin'ny alalina ny Fanahy indrindra ny am'izay nataonao anay tamin'ireo takariva 3 lasy reo ny fahitanan'ireo mpitoroteny fanena tetsy amin'ny efitra orina tetsy sady ny fandraitanana ary nanavao ny finoana ka nanao dingana vaovao tamin'ny fandraisana ny antso an telefona fa faly ny Fanahy sady nandray ny Fanahy Masina ny olona maro taorin'ny efa nahitany ny teninao ny amin'ny fomba anambarany zany ny dingana tsiraray amin'ny fomba fandraisana ny fananao Masina. Tena feno fankasitrahany zay ny am'izany Tompo amorainao tokoa ny zavatra ho anay satria vahoaka tsotra izahay ary mangataka zahay Andriamanitro mba amelanao anay tena ametraka ny tenanay ho tsotra trany satria zany no fa zay manetry tena ihany no asandratra fa ny fahindreny zao tontolo zao dia fahadalana eo amin'Andriamanitra fa ny fahadalana fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amijena nireo zay very ary ankehitriny raha eo indro fa eto amiko eto misy fanontaniana maro zay napetraka tamin'ny fahatsoram-pololalina ho an'izay voakasiky zany ary ny valy ny diso amin'ny anankiray am'ireo dia mety ampivarina an'ilay olona eo amin'ny lalana diso raha mitaratra zavana santoka eo amin'ny fanontaniny izay manahirana azy ireo koa Tompo Andriamanitra mangataka mba hiaviny ny fananao Masina eto aminay ka anambara nyreto zavatra reto satria voasoratra ao amin'ny soratra Masina hoe mangatady aho omeny anareo mitadiava dia ahity anareo dondony dia hovahana ianareo ary zay ny zavatra ataonay ankehitriny Tompo mandondona eo amin'ny varavaran'ny famindraponao eo amin'ny alokony fitsaran'Andriamanitra ny misy anay mitalao ny amin'ny rany Kristin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina ary tsy hoe tonga fotsiny zay zao arivo zao satria namarana an'ireo takariva 3 nitoriana ny amin'ny Fanahy Masina fa tonga miaraka amin'ny fanajana sy ny fahatsoram-pololalina indrindra tonga zay tahaka ny hoe takariva farany ho anay eto an-tany zao tonga zay amin'ny finoana fa amaly ny vavakay ianao ary Tompo mangataka anao zay ankehitriny mba anome fahafaham-po anay avy amin'ilay fiainanao marak'izay ka ho valy ny teninao engy ane ny Fanahy Masina Andriamanitra toy ny nahitanay fa ianao mihitsy eo anivinay io mangataka zay ny anambarany aminay zao arivo zao an'ireo zavatra irinay ireo fa ny antokana irinay dia ny mba hitsahara ny fanahinay ary adana ny fisainanay ka anampinona n'Andriamanitra mba androso hitaky an'ireo fitahinana ampanantenainy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany amen. Eny eto amiko avokoa ny fanontaniana nomenay afa-tsy ny anankiray fa namaly any Rahalahy Martin Zatovo aho zay nametra-panontaniana tamiko afako maly ariva anankiray ihany nisy maro teto maly ariva nefa fangatambavaka izy ireo ary nanontany fanontaniana ahy Rahalahy Martin mikasika ny jaona 3:40 na ny jaona 3 ataoko fa ny amin'ny hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia
tsy mahazo mahita ny fanjakana fa nampitahiny tamin'ny olonapeo zay navoakako ny amin'ny hebreo zany ary fanina tamin'ny tetsy amin'ny efitra aorina aho maly ariva ka nanana anjara mialoha na malina azy aho ko dia nivaliko ny amin'ny resaka io ankehitriny. Move misy tongeto nefa tsy teto maly ariva atsangano hoe tanana izay tsy teto maly ariva. Azo antoka fa nirinay ny niarahanareo taminay nisy fotoana be voninahitra tokoa teto aminay ny Fanahy angamba aho vetivety fotsiny tsy mampaniny zany atao rakipezy ty ary misy mpitoroteny ka mety na olona iray ka mety tsy miombokevitra amiko ny am'izay andeha olazaiko eto na koa eo amin'ireo fanontaniana azy dia mangataka rahalahy ny tsy heveranareo hoe hafahafa zany saingy zao tsaro fa zao oronapeo zao dia natao eto amin'ny tabernakle anay eto ireo mpino ato aminay no ampianarinay betsaka am'ireo mpitoroteny avy am'ireo finoana isan-karazany no mipetraka eto ary tiako ny hiditra indray amin'ny aloha hevitra satria misy an'ireo mpino sasany eto aminay tsy afaka anaketo maly ariva nefa hitako eto zao arivo zao ary te andray an'io fotoana foy aho raha to avelanareo kiasika an'ilay efa nresako maly ariva ary zany de ny amin'ny pentecoste ny amin'ny fandraisana ny Fanahy Masina. Eny novakiko tao amin'ny emphatique diaglotte araka ny dikateny grika teo no nisy aho maly ariva zay misokatra eto anatriako am'izao fotoana zao. Io ny dikateny mivantana avy amin'ny teny grika natao anglisy tsy nandalo fantikana maro hafa zany de natao amin'ny fijery hafa fa mivantana avy amin'ny teny grika ho anglisy fa ny teny anglisy matetika izy ireo no misy heviny maro tahaka ny zay lazaiko eto ohatra board raisy teny hoe board io hoy ianareo fa midiko zany hoe manelingelina azy sika tsia nalohany ny volan'ny fahaterany tsia fa izy fafana eo amin'ny ilan'ny trano io fa hitanareo nefa ny tsiraray amreo misy teny efatra na dimy azo ampiasaina an'io ilainareo jerena lay fehezateny ny teny hoe si dia midika hoe mahazo amin'ny anglisy ny si dia midika hoe rano mivelatra ny si dia midika hoe mijery hitanareo fa ny am'reto dikateny reto ny teny zay nampiasaiko maly ariva tao amin'ny asa toko faharoa eo am'izay milaza hoe nisy lela maro ny tarenafo nipetraka teo amin'izy ireo tiako niverina fotoana foy tianareo ve ny vetivety andry somary ijery anio indray alohan'ny isoana lavidavitra ankehitriny avadio ao amin'ny King James aminareo na zay dikateny mety vakinareo fa tiako ny amaky an'io ary eno tsara ankehitriny aza diso an'izao ianareo maro androany na dia ny any abafiko aza maro amin'izy ireo niantso hoe reo madame Morgan maro amin'izy ireo no teto ho maly ariva madame Morgan disandreo any abafintsika efa teo andalam-pahafatesana efa tao anatin'ny lisitry no faty tao aloha civil izy 12 na 17 taona lasa zay no nomay miadana ataoko fa mipetraka etsy arinetsy indray izy zao arivo zao tsy nandray izy raha ny filazany satria nanakaiky be ny micro ah ka ho azy ireo dia tiako ny andalo eo indray vetivety eny vakiko io andalatsoratra ao amin'ny asa roa io no ny tonga ny andro pentecosta dia ndrasaina izy rehetra eny aleo kokoa zany teny zany toy zay no hoe ny fanaiky satria afaka ifanaiky saika amin'ny oloha hevitra rehetra io ianareo fa ny eto dia nitovy ny fisainana izy ireo ny ray saina sady teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika lay trano nipetrahany tsy nandoalika tsy nivavaka fa nipetraka nisy lela ny zarazara lela lela ny zarazara midika hoe ny saratsara lela miseho tamin'ny tarehanafo ary isan'olona ny tsiraray mipetraka tamin'izy rehetra izany ary samy feno
ary pampitohy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampiteneny ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho zany ka re zany feo zany dia niangona ny olona maro ka very efitra fa samynare ny azy ireo miteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Koa mario noho ny tonga ny afo dia lely zany, rehefa miteny izy ireo dia fiteny zany. Eny misy tsy fitoviana lehibe ny amin'ny hoe lela sy ny fiteny, mitovy ihany zany eo amintsika. Nefa amin'ny grika ny lela dia midika ho ity, ity ny sofiny. Hitanareo tsy midika ho fiteny zany, midika ho ampahany vatanareo ny lela. Raha tsikaritra voadika zany hoe lelafo zay midika hoe mitovy amin'ny lela, mitovy amin'ny lelana afo ihany, lelafo lavalava. Ankehitriny jereo ny zavatra tena tsidrina eto, ary aoka tsy ho adinonareo eto reny tepoka rehetra reny. Eny somary hanome sary an-tsaina kely sika zao marivo zao, ary avelako ianareo ny tsara azy. Eny tsaroa fa raha misy zavatra tsekenareo dia anareo ihany zany, fa ny fomba tokana azahoan'ny olona zavatra avy amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny finoana. Ary alohan'ny afahanareo tsy maintsy fantatro ny zavatra ataoko alohan'ny afahako manam-pinoana ny amin'izay ataoko. Nahoana ny napakatra ny vadinareo ianareo? Nino azy ianareo? Mizahanareo toetra izy, na ranareo maso, jerenareo zay ny aviny na izy azy. Toy zany ihany ny eo misolatra masina amin'Andriamanitra. Zay ny sinireo fahitan'ireo ny io andriafo io sy ireo zavatra rehetrareo, satria nampanantena anio Andriamanitra. Zay ny voalaza n'Andriamanitra. Nozahako toetra tamin'ny teniny izy ary fantatro fa fahamarinana zany ho anareo arao ny teniny. Ary raha misy misavorivory kely anoany dia misy zavatra diso zany anoany, satria Andriamanitra enohy. Andriamanitra dia tsy anao na iasa mihitsy ivelan'izay na mifanohitra amin'ny lalàna nataony. Ny ririnina dia tsy tonga amin'ny fahavaratra, ary ny fahavaratra dia tsy tonga amin'ny ririnina. Tsy raraka amin'ny lohataona ny ravina ka iverina indray amin'ny fararano. Tsy hainareo atao tsotro zao zany. Tolay voalazako omaly hariva ny amin'ny lavadrano mamoaka rano manotraka ny vokatrareo. Na raha mijoro eo anivon'ny sahanareo ianareo ka maiskitroka eo dia ilaza ianareo hoe ry herinaratra lehibe, fantatro fa eto amin'ny saha ianao. Eny very aho ty, tsy haiko ny toerana le omeo hazavana mba ahitako ny toerana lehako, fa misy hazavana ampy mba anazava ny saha. Marina zany eny tompoko, misy hazavana ampy ato amin'ity efitrano ity mba anazava na dia tsy eo azy reto jireto, na dia tsy eo azy zany, saingy ilainareo feheziny io. Eny azonareo atao ny ika mandra-patonganareo tsy vita mika intsony fa tsy hazava mihitsy io, saingy raha miasa mifanaraka amin'ny lalàny ny herinaratra ianareo dia ho azonareo ny hazavana. Fatako zany koa eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra no ilay mpahary lehibe ny tany aman-danitra, la tsy miova malisan'io ary mandrak'izay mitoetra ho Andriamanitra izy, saingy tsy miasa izy raha tsy efa arahinareo ny lalàny sy ny fitsipony. Risakaiza zao no lazaiko, tsy mbola nahita an'izany diso mihitsy aho ary tsy diso zany. Ankehitriny mariony eto Jesosy ao amin'ny Lioka 4:7 dia naniraka andreo apôstôly taorininy nahavovonjy sy ny nanamasinany azy ireo raha araka ny teny. No marinina tamin'ny finoany ny tompo Jesosy, no masinina tao amin'ny Jaona 7:7 rehefa ho Jesosy hoe manamasina azy ireo raha io amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, ary teny izy teo. Ankehitriny nomena hery anasitrana ny marary izy ireo, nandroaka teo amin'ny any, nanangana ny maty ka niverina mpifaliana, ary tao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'izy ireo. Tsaronareo fa efa nandarovantsika zany, nefa tsy mbola niova fohy izy ireo.
Niteny tamin'ny Petera Jesosy nialony nanomboana azy hoy izy, rehefa miova fo ianao dia ampaherezo reo rahalahinao. Ny Fanahy Masina no mino ianareo mba andraisana ny fiainana mandrakizay, saingy rehefa tonga ny Fanahy Masina dia io no fiainana mandrakizay. Mino ianareo mba andraisana, notorotoroany ny fanahy tamin'ny fanamasinana ianareo, saingy tsy mbola nateraka ny fanahy mandra-pidina ny Fanahy Masina. Marina zany, misy aina ny zaza ao ankibony reniny, miofitrofotra ny ozany madinika ainy zany, saingy misy aina hafa rehefa mitsoka ny fofinaina ao amin'ny vavorony izy. Tsy mitovy io. Toy zany ny io no ry lalako metodista malala, ry mpivahiny Masina, ry nazareana. Ny batisan'ny Fanahy Masina dia hafa noho ny fanamasinana. Ny fanamasinana dia fanadiovana, dia ny fanomanana ho an'ny fiainana, fa rehefa tonga ny Fanahy Masina dia io ny fiainana. Ny fanomanana izany hoe ny fanadiovana ny vazy. Ny Fanahy Masina dia ny famelona ny vazy. Fanamasinana dia midika hoe voadio sy navahana ao amin'ny fanimpona. Ny Fanahy Masina no mametraka anareo ao amin'ny fanimpona. Ianareo ny vazy ny diovin'Andriamanitra. Ary hitantsika tamin'izany fa ny Fanahy Masina dia Andriamanitra tenany ao anatinareo. Andriamanitra teo amboninareo tao amin'ny andriafo, niaraka tamin'i Mosesy. Andriamanitra dia niaraka taminareo tao amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny Andriamanitra dia ao anatinareo ao amin'ny Fanahy Masina. Tsy Andriamanitra telo fa Andriamanitra tokana manao anjara asa telo. Andriamanitra nidina nihetry, nidina avy teo ambonin'ny olona. Tsy afaka nikazikazy izy io, satria nanota izy tao amin'ny Saedena ka nampisaraka ny tenany tamin'ny fiambonana taminy. Koa dia inona no nitranga? Voatery ho teo amboniny izy. Ny ranomby lasy ny osila dia tsy namela azy hanana fiambonana tamin'ny olona indray, fa tamin'ny alalan'ireo lalàna sy ireo fitsipika no naondry raha teo niendrika io fotoana ho avy io, raha ny fanatitra vaton'omby lasy ny sisa sy ny ondry. Aveo rehefa nidin'Andriamanitra ka nonona tao amin'ny vatana voamasina iray, nateraka ny vehivavy virgin, dia Andriamanitra tena zany. Fantarareo ve nataon'Andriamanitra tsy nisy nataony afa-tsy nametraka ny trano lainy teto amin'ny antsika. Andriamanitra nonona tao amin'ny trano lainy antsoina hoe Jesosy Kristy. Namelatra ny trano lainy teto amintsika fotsiny izy, ka lasa itory an'izany ara-pitsy maraina koa dia tsaratsara ny amelako an'io koa. Izay ny fomba nanaovan'Andriamanitra trano laina nonenany teto amintsika, ary ankehitriny dia Andriamanitra ato amintsika. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:12. Amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho amin'ny ray, ny ray ato amiko, ary izaho aminareo, ary nareo ato amiko. Andriamanitra ato amintsika. Inona ny tanjon'izany? Mba hanohizana ny planiny. Nanana planin'Andriamanitra, naniry ny asa eo amin'ny olona izy, ary nasehony tao amin'ny andriafo zany, izay afo mistika izay niantona teo ambonin'ny zanak'Israely. Aveo io afo teo ihany no tonga voaseho tao amin'ny vatana ny an'i Jesosy, ary nilaza izy fa izy io afo io. Fony mbola tsy ary Abrahama izy ao. Izy io afo io. Hoy izy, avy amin'Andriamanitra aho ary verina amin'Andriamanitra. Ary taorian'ny fahafatesana nandevenana azy sy ny tsanganany dia niaona taminy teny amin'ny lalana Masidapôly, raha mbola Saoly ny anarany, teny amin'ny lalan'ny Damaskosy, fa niverina ho io andriafo indray izy. Nisy hazavanana najamba ny masony. Marina zany. Ary indro izy ankehitriny le andriafo ray ihany. Lay Andriamanitra ray ihany no manao famantarana mitovy, asa mitovy, nahoana miasa eo anivon'ny vahoakany izy. Ato amintsika izy. Izaho miaraka aminareo izy amin'izao fotoana izao, fa ho eo aminareo aho, omba anareo aho, sady ho ao anatinareo hatramin'ny fahataperana ny fiafarany zao tontolo izao. Ombantsika izy. Ankehitriny Mario, naniraka azy ireo Jesosy mba hiakatra ao Jerosalema ka hiandry. Ny teny hoe mitoera dia midika hoe miandry. Tsy midika izany hoe mivavaka, fa midika hoe miandry. Tsy mbola afaka itoroteny ireo olon'ireo satria tamin'izay na izy azy teo ihany no nalan'izy ireo ny fitsanganany tamin'ny fahitany azy tety ivelany. Nandidy azy ireo izy mba tsy itoroteny intsony, tsy hanao na inona na inona, mandra-panafina azy ireo amin'ny hery avy any ambony aloha. Tsy noko hoe misy mpitoroteny ka ny ran'Andriamanitra na afaka anana fanimpona araka ny tokony ho izy, satria tsy voafetra Andriamanitra. Ka izay nataon'Andriamanitra indray mandeha dia izay no ataony amin'ny fotoana rehetra.
eny raha tsy namela azy ireo nytoroteny Andriamanitra mandrapatonga an'izy ireo nakeo tamin'ny Pentekosta ka nandray ny fahatsapahany Pentekosta dia tsy misy olona raha tsy hoe mety misy faniriny lalina avy amin'ny tenany na misy rafim-piangonana naniraka azy ka manana zo akeo ampilipitra mandrapatonga azy ho feno ny fanahy masina. Tena marina zany satria araka ny fomba fijery ara-tsaina avy amin'ny rafim-piangonana iray ihany no hitariany azy ireo mandrapatonga azy ho feno ny fanahy masina. Eo izy vao hanome azy ireo ny sakafo ny voromailala, ilay zanak'ondry sy ilay voromailala arak'izay no resahako maly hariva. Ankehitriny Mario, hoy izy miakara ao Jerosalema ary mitoera ao miandrasa fotsiny eo mandra-pandefasako ny teny fikasany ray. Ko dia inona nataon'izy ireo? Nisy 20 izy ireo teo lahy sy vavy nakao amin'ny trano ambony tao amin'ny tempoly. Eny nanakaiky ny andro firavoravonany amin'ny Pentekosta teo avy amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina sy ny famonona ilay zanak'ondry ny Pasika mandra-pahatonga ny Pentekosta izay voalombokatry ny taobidinjana ny jobily ny Pentekosta ary ny amin'ireo trano eny efa teo amin'ireo tanànareo aho. Ny tanànana tsy nanana dia tsy mba mpanao tohatra ao anatiny. Eo ivelany ny tohatra teo ivelan'ny tempoly raha ny voambary no nisy tohatra nitondra tao amin'ny efitra kely tetsy ambony dia niakatra ary niakatra mandra-pahatonga nareo ao amin'le efitra kely etsy ambony tahaka ny toerana fitehirizan-javatra ao an-tapon'ny tempoly, karazana efitra kely trano ambony. Ary nilaza ny Baiboly fa tao izy ireo sady ny rindrim-baravarany no ny taony ny jiosy satria hovonony izy ireo no ny fanompony ny tompo Jesosy taorininy namonony Kaiafa mpisorona be sy Ponty Pilato azy. Ko dia efa niomana ny andringana andreo milaza tena ho kristianina izy ireo dia nirindrina ny varavara ka niandry izy ireo. Eny tao amin'ny efitra toy izany dia tsy nisy varavarakely. Ny varavarakely dia karazana vy makarakara kely tahaka ny varavarana izay sy tonona hisokatra. Ao amin'ireny efitra ireny dia misy an'ireo fanaovanjiro kely amin'ny menaka miantona amin'ny rehetra eo. Raha efa tany Californie nareo ao amin'ny Clifton's Cafeteria midina ao amin'ny rihana ambany fa ahita tena mitovy amin'io nareo ny amin'ilay ao amin'ny trano ambony. Efa mbatany ve nareo firy eto ny efa tany mahita olona maro manaiky amin'ny lohany ahy eny hainareo zavatra resako eto eny ary makanesany dia ahita ny sahan Getsemane hainareo alohan'izany hiditra ao amin'ireny trano any antsinanany ireny ianareo tena marina zany. Eo no ahitanareo fanaovanjiro kely feno menaka oliva miaraka amin'ny lahanjiro vita amin'ny volon'ondry ao aminy mirehatra. Eny andeha tao hoe tao ambony tao izy ireo nananika teo amin'ny tohatra ivelany io niakatra tao izy ireo ary nanafina ny tena satria natahorany ny jiosy. Tsy niteny tamin'izy ireo Jesosy mba ho ao amin'ny trano ambony ho fotsiny izy hoe miandrasa ao Jerosalema. Raha trano anankiray tanoany nisy azy ireo izany nalala izay mety hitranga hiditra hisambotra azy ao izy ireo ko dia nakao amin'ny efitra kely efa tota tao ambony rihana izy ireo tao amin'ilay fitehirizam-bokatra tao ka voadidina tsara ny efitrano mba tsy ahafahan'ireo jiosy hisambotra azy ireo ary mipetraka ny andro teo izy ireo nandritry ny 10 andro. Eny eo amin'ny asa voalohany sika eny ho tsara eto azonareo an-tsaina ve any ivelan'ny trano ilay tohatra kely fiakarany dia nakao amin'io efitra kely io zareo nanao ny firavoravon'ny Pentekosta ny tao amin'ny tempoly tao ambany. Nisy lanonana lehibe teo. Eny no ny tena tonga ny andro Pentekosta dia niraisaina izy rehetra. Niraisaina nino fa andefa ny teny fikasana io Andriamanitra. Ary aokanye ny olona tsirairay eto ka samy anana an'izany fisainana izany zao arivo zao dia jereo ny zavatra hitranga. Tsy maintsy miverina zany teny fikasana toy ny teo amin'izy ireo ihany io. Hitanareo inona nataon'izy ireo? Nanaraka ny toromarika, nanaraka ny lalàn'Andriamanitra miandrasa mandra-pa. Eny natahotra mafy ny jiosy izy ireo. Eny tsarovy zany natahora ny jiosy. Areto tampotampoka teo dia nisy feo toy ny rivotra mifofofo. Tsy rivotra mifofofo io fa toy ny rivotra mifofofo. Amaky ny fanazavany mpandika teny aho rehefa aveo
toy ny rivotra mifofofofo zany amin'ny fiteny hafa rivotra mahagaga io zavatra afaka atsapan'izy ireo tao anatin'izy ireo tao ilay rivotra indro fa nisy rivotra mifofofofo toy ny rivotra mifofofofo tsy hoe ny fofofofo ilay rivotra fa nisy feo toy ny rivotra mifofofofo toy ny zavatra manao hoe efa mba natsapy zany ve nareo la toy ny rivotra mifofofofo ankehitriny zareo ary no fenona eny fa nieto dia voalaza hoe rehetra saingy amin'ny grika dia voalaza hoe nanenika sora-baventy NANENIK nanenika ny trano tamin'ny toerana rehetra tao ny lavadavaka sy ny zoro ny ary ny tritritra rehetra dia tao feno an'io tsy ny filazana hoe ry lehilahy tsapanao ve ny tsapako tsia teo amin'ny toerana rehetra zany toy ny rivotra mifofofofo eny jereo nisy feo tonga tahaka ny rivotra mahery mifofofofo ary pampito zany eny jereo tsara ny ary raha tsy jerenareo tsara zany dia ampilaza azy zavatra tsy nolazainy ianareo hitanareo ary toy ny zavatra nisy voalohany de feo nisy zavatra toy ny rivotra mifofofofo tonga teo amin'izy ireo ary tsaronareo le omaly arivo nakao ampivarotra aho de nividy mofo ary ena zavatra miaraka amin'io zany zavatra iray ny mofo zavatra hafa ny ena ary ny feo dia zavatra iray tonga teo amin'izy ireo ary niseho taminy teo anatrehan'izy ireo lela ny zarazara misy efa nahita ny didifolo nataony Cecile Demille veto mba tsikaritra reo ve rehefa nisoratana reo didy raha ny fomba naizany an'io dia tsy fantatro fa nisy zavatra roa na telo tiako tokoa hitako tao am'izany zavatra voalohany dia io azavany emeraldy io toy izany mihitsy ny endrika io hitanareo misy zavatra hafa koa rehefa nisoratana ny didy ary rehefa vitsy zany mba tsikaritra reo ve fa nisitaka ny ala teo amin'io andriafo lehibe io nisy an'ireo lelafo nisitaka teo tsikaritra reo ve zany eny everiko fa zany no zava-nisy tamin'ny pentecoste niseho tamin'izy ireo teo ka afaka nahitan'izany izy ireo tsy milaza akory aho hoe milatsaka teo amin'izy ireo fa niseho taminy reo lelafo zay no antsointsika azy lela toy ny lela mitovy amin'ity lela eto ty endrika lela lelafo eny ny sofina arak'izay voalazako ny sofina de sofina ny ratsatanana de ratsatanana ny ratsatanana tsy midika hoe tsapanareo io midika zany hoe mitovy amin'ny ratsatanana ary sofina zany de tsy midika zany hoe nandrian'io izy ireo fa mitovy amin'ny sofina io afo mitovy endrika tamin'ny lela no teo fa tsy hoe olona ny teny afo mitovy endrika tamin'ny lela ankehitriny eno ijereo ny fomba anambarany grika azy eto ary nisy feo tonga tampoka toy ny rivotra mahery mifofofofo ny fahatelo ny andiny ny fahatelo ary nisy lela maro ny zarazara niseho taminy tsy hoe nisy lela ny zarazara tao amin'izy ireo na hoe niteny tamin'ny fiteniny zarazara izy ireo fa lela ny zarazara niseho taminy ankehitriny jereo mbola tsy teo amin'izy ireo zany teo tao amin'ilay efitra zany sady nitikodina teo tahaka an'io rivotra io taminy mitarena afo lela ny zarazara niseho taminy teo anatrehan'izy ireo zany toy ny afo lela toy ny afo ary isan'olona tsiraray petraka tamin'izy rehetra zany tsy hoe nakao amin'izy ireo fa nipetraka teo amin'izy ireo eny zay rehefa tsy nazava tsara ny fandikana King James ary lela misaratsara ka ny tonga teo ambonin'izy ireo na nipetraka ahoana ny vakiny ao amin'ny King James teo na ka fipetrahana teo ambonin'izy ireo hitanareo eny tsy afaka niakatra teo akory zany ka naka fipetrahana fantatsika tsara inoko fa zao no dika teny voalohany nipetraka tamin'izy ireo sady zany avelao aveliko tsara zany nipetraka tamin'izy rehetra nisy lelafo nipetraka tamin'izy rehetra hitanareo ve eto azonareo ve zany zay ny zavatra faharoa nisy rivotra ny voalohany aveo ny fisehoany reo lelafo tao amin'io efitra kely io nisy an'ireo fanaovanjiry tamin'ny menaka ny rehetra etrereto hoe nipetraka tao ambony tao izy ireo de nisy nanao hoe
nijery nanelana ny efitrano izy nanenika ny efitrano zany de o reo jereo nisy lelafy nanomboka ny odikodina tao amin'ny efitrano ankehitriny jereo ary teo nisehony reto lelafy reto eny jereo ntoy eny ary pampitoy hafa ndray misy zavatra hafa nitranga samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Tonga ny zavatra faharoa ankehitriny jereo isika indray ny teanovanyzany hoe nandray lelafy izy reo ary nananana teo aveo nivoaka teo ka nanomboka ny teny tafiteny tsy fantatra tsy misy zavatra toy zany misoratra masina ary sakaiza ka na iza miteny amin'ny teny tsy fantatra eo amin'ny fandraisana ny fanahy masina de manao mifanohitra amin'ny baiboly ary aneo aminareo aho afaka fotoana fohy no sady profoky aminareo fa mino ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra aho saingy tsy zay ny fandraisana ny fanahy masina fanomezam-pahasoava ny fanahy masina io fa ny fanahy masina de fanahy. Ankehitriny jereo tsara tao amin'ny efitrano toy ny afo reo lelo reo ka nipetraka teo amin'ny tsirairay aveo dia feno ny fanahy masina izy reo no zavatra faharoa ary aveo tao arininy namenona azy reo ny fanahy masina ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy reo tsy tamin'ny lelo fa tamin'ny fiteny mba tsikatra reo ve zany nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampiteneny ny fanahy masina azy izy reo. Eny miparitako zany feno tabatabo zany ankehitriny jereo eny ho raisitsika indray zany endriky zany mba tsy hanadinonareo anio eto araka ny soratra masina teo ampiandrasana tao amin'ny trano ambony nisy feo toy ny rivotra amin'ny fofofo tonga tampoka izay teo ambony izy reo zany de ny fanahy masina firy no mino fa izany ny fisehony ny fanahy masina toy ny rivotra mahagaga aveo natsikatra izy reo ary teo de nisy lelafy madinika maro nisy 20 tam'izany zay nanomboka ny nidina ka nipetraka teo ambony tsirairay tamin'izy reo ino zany lay andriafo izay Andriamanitra tenany nampizara ny tenany teo amin'ny vahoakany no niditra tao amin'ny olona Jesosy no nanana ny fahafenony tao aminy ny fanahy tsy nisy fetra fa isika manana azy araka ny fetra. Azonareo ve ny tiako ambara satria zanaka natsangana isika lay fiainany mandrakizay no niditra eny inona no nitranga koa dia feno ny fanahy masina avokoa izy reo eny te anontany zavatra aminareo aho ovina no nanomboka re zany raha nilainy izy reo ny nivoaka an'io trano ambony io mba hidina ny tohatra ka akeny amin'ny kanja ny lapa na akeny amin'ny kanja ny tepoly izay mety tsy de lavitra loatra teo amin'izay nisy azy reo nidina fiteny amin'ny rihana ambony nakeo amin'ny kanja izay nisy an'ireo olona rehetra nivory tafangona teo fa nivoaka avy tao toy ny mamy fanahy izy reo satria hoy ny olona leo divay mamy reo olona reo tsy mbola nahita zavatra toy zany mihitsy izy reo ary samy niesaka ny laza ny tsirairay hoe tonga ny fanahy masina eo amiko ny teny fikasan'Andriamanitra no fenonina ny fanahy aho fa tamin'ny maha-Galiliana azy lay olona nyresahany zay arabo na parsiana dia nare azy tamin'ny fiteny manokana. Ahoana no andrenesantsika azy reo tsy hoe fiteny tsy nisy nalala ahoana no andrenesantsika azy rehetra reo amin'ny fiteny izay nahabe atsika tsy Galiliana va reo rehetra miteny reo ary mety niteny tamin'ny Galiliana saingy rehefa nandrian'izany izy reo dia tamin'ny fiteniny izay nabe azy zany raha tsy zay dia tia metra-panontaniana aminareo avy valio zao fanontania zao ahoana ny nandehanany Petera teo ka niteny Galiliana nefa nalala ny zavatra nolazainy io andiany rehetra io 3,000 ny fanana natona ny Kristy teo nefa fiteny anankiray ihany ny tenenany Petera zany tokoa Andriamanitra nanao fahagagany zany. Petera teo amin'io piaino teo io ihany zay nisy an'ireo mponina avy any Mesopotamia reo vahiny reo prozelita sy reo rehetra avy amin'izao tontolo izao rehetra ny teo
ary teo petera ka nitory tamin'ny fiteny anankiray nefa nare azy ny olona rehetra satria 3 no nibebaka sy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teny eo. Ahoana ny amin'izany hitanareo risakaiza tsy miandry akory aho hoe anaiky an'izany avy hatrany eo reo rahalahako amin'ny anaram-piangonana pentekôtista fa arao ny manerana ny baiboly rehetra ka ambarao amiko hoe taiza no misy efa nandray ny Fanahy Masina ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy fantatra izy ireo akory ny zavatra niteneniny. Raha zay ny fomba nazahoan'izy ireo anio teo amin'ilay Andriamanitra ambony indrindra tsy maintsy zay hatrany no fitrangany amin'ny fotoana rehetra. Eny tsy afaka aho eny tao hatrany Corne tsarotsika fa rehefa niresaka ny Samaria sika omaly ariva dia nahita tamin'izany fa tsy nisy zavatra voalaza mihitsy teo ny amin'ny hoe nisy nary azy ireo tamin'ny fiteny hafa, tsy nisy nilaza toy izany mihitsy. Fa rehefa nakao an-tranony Cornelio izy ireo teo amin'izay nisy olona avy amin'ny fokom-pirenena 3 dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Ary rehefa natao zany, raha natao zany dia nandray an'izany izy ireo ho petera tovy tamin'ny fomba nazahoan'izy ireo azy tany am-boalohany io ka nalala izy ireo fa nandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny Jetrisy satria nandray ny Fanahy Masina tahaka azy ireo tany am-boalohany ihany izy ireo. Manana fanontaniana eto zavatra mikasika an'io afaka fotoana fohy tiako apetraka ny fototra mba hitanareo ny amin'izany. Ankehitriny tsy misy zavatra andrasako amin'ireo olona nandray fampianaran-kafy fa enoy aho ry rahalahako pentekôtista malala tsy ampianatra an'izao aho raha nivelany. Ny eto dia tsy tianao zavatra aho zay hiteraka fifaноlanana nefa raha tsy mahazo ny fahamarinana sika roviana ary sika vao hanomboka ny dia tsy maintsy misy zavatra mitrangy eto anivontsika mba hanitsy lalana atsika. Tsy maintsy mahazo fahasoavana ny afampakarana sika ankehitriny. Tsy maintsy mivoaka ny fahamarinana. Inona no nataon'ny lehilahy ray raha marenina sy mona ka tsy afaka miteny mihitsy afaka andray Fanahy Masina ve izy? Ahoana raha toka tsy manana lela mihitsy izy nefa te hovonjeny olona mampalahelo io? Hitanareo fa ny Fanahy Masina dia batisa ary ko ireo fanomezam-pahasoavana rehetra toy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, ny fantikana fiteny amin'ny teny tsy fantatra izany dia rehefa avy tafiditra ao amin'ilay vatana amin'ny alalan'ny batisa amin'ny Fanahy Masina ianareo satria ao amin'ny vatan'i Kristy ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Eny ny antony ilazako fa eny jereo eto moa ve afaka hiandry ny fiangonana katolika ianareo izay rafi-piangonana voalohany nisy teto an-tany taorian'ireo apôstôly fa tonga rafitra ny fiangonana katolika anjatony taona maro taoriana nahafatesan'ny apôstôly farany teo amin'ny enjato taona taorian'ny apôstôly taoriana kely ny fivorimbe tao Nice. Fony niangona ireo razambe tao Nice ka lasa rafitra teo izy ireo no nametraka ny fiangonana maneran-tany dia ny fiangonana katolika teo no nananganan'izy ireo fiangonana maneran-tany fa ny teny katolika dia midika hoe maneran-tany amin'ny toerana rehetra zany. Izy ireo ny romanina ny roma mpanompo sampy no nivadika ho romanisy papa fa nametraka papa teo amin'ny lohany izy ireo mba aka ny toerany petera izay heverin'izy ireo ka lazainy fa nomeny Jesosy ny fanalay dia ny fanjakana. Ary tsy refesy mandidy io papa io sady mbola izany ihany izy ho an'ny fiangonana katolika fa ny teniny dia lalàna sy fitsipika tsy refesy mandidy ny papa. Zay no nisy teo ary ko satria tsy nety ny fanaiky tamin'io fampianarana katolika io izy ireo dia nalefa hovonony nidorana tamin'ny kitay sy ny maro hafa koa araka ireo zavatra manakaja ny soratany Josephus no alalantsika an'izany sy ny bokin'ny martiora nataon'ny Fox sy ireo voasoratra manakaja maro Babylone roa nataon'ny Slope sy ireo tantara lehibe. Aveo izany taoriny 510 taona araka ny fahalalantsika azy ny amin'ny taona fahamazinana ny sorona teo amin'ny olona ny baiboly ary zany dia nafen'ny timoanina kely sy ny sisa raha ny fantatsika. Aveo taoriny izany no ny avin'ny fanavoazana voalohany dia Martin Luther fa nanao dingana izy ka niteny fa lay fandraisana antson'ny katolika ho vatan'ny Kristy arabaky teny dia naneho fotsiny ny vatan'ny Kristy ary natsipiny teo manoloan'ny altara ny fandraisana na teo amin'ny tohatra ary laviny ny antso an'io ho vatan'ny Kristy arabaky teny ary nitory izy ny hoe ny marina dia ho velon'ny finoana. Eny tsy afaka hiandry ny fiangonana katolika iombon-kevitra aminy ianareo sanatria raha indro ilay lohany tsy refesy mandidy fa mandrara azy ireo. Eny ary aveo taorian'ny Martin Luther nitory ny fanamarinana tonga teo John Wesley ka nitory ny fanamasinana
ary nitory izy fa ny olona taorina namarina anazy mety tsara zany saingy tsy maintsy amasinina ianareo dioviny ka ho fingorana ao aminareo amin'ny alalan'ny rany Jesosy ny fakany faratsiny. Eny tsy afaka iandry ny loterianina hitory ny fanamasinany ianareo satria tsy hanao an'izany izy ireo. Taorininy nitorian'ny Wesley ny fanamasinana, nisy andiany kely maro nivoaka avy tamin'izany, avy eo ny metodista wesleyanina sy ny nazerianina sy ny sisa izay niazona ny afo irehitra tamin'ny taonany, dia tonga teo avy eo ny pentekotisma ka nanao hoe fanifany masina de batisa ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay rehefa mahazo azy. Zany mihitsy koa rehefa nisy teo zany tsy afaka iandry ny nazerianina sy ireo metodista wesleyanina sy ny sisa, ino anivo ianareo? Tsy ino izy ireo, de miany antsony izy ireo anio. Eny ary, inona no nitranga? Nanomboka nialavo izy ireo, nanomboka niakatra ny pentekotisma, niakatra eo amin'ny toerana iray zany ankehitriny zay mampizongozo ny pentekotisma. Lasa rafitra zany ka nivoaka ny faritra, tsy nanaiky zavatra hafa intsony, manana fitsipiny manokana sy ny lamina izy ireo ka dia zay ihany. Ankehitriny rehefa tonga ny fanemasina ka manambara ny fahamarinana ny amin'ny zavatra iray ary manapirofo an'izany amin'ny alalan'ny fanatrehany manokana sy ny teniny, de tsy afaka iandry ny olona pentekotista ilazy ianareo hoe anaiky anio ah. Tsy maintsy mijoro irery toy izay nataon'ny Lutera ianareo, toy izay nataon'ny Wesley ary toy izay nataon'ireo hafa rehetra eo. Tsy maintsy mijoro eo amin'izany ianareo satria tonga ny ora ary zay no mahatonga ay lazay no ganagana ratsy. Zay no mahatonga ho hafa fa tsy afaka nomboka tahaka ny rahalahy Oral Roberts malala koa sy Tommy Osborne, Tommy X sy ny hafa satria tsy ombokevitra amiko rehefa fiangonana. Oreo mininy amin'ny antoka mandrakizay izy ireo batista izy io, tsy noho ny famantarana fototra ny hafananana fanemasina ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, mialala afitra ny zalahy io. Hitanareo? Nefa jereo mifanatrika zany. Atreo zany. Vitan'izy ireo ny fanatrika amin'ny Luterana, ny metodista de mahavita zany. Vitan'ny pentekotista ny fanatrika amin'ny metodista, vitako ny fanatrika amin'ny pentekotista miaraka amin'izany. Tena marina zany, zany tokoa. Nahoana noho izany? Mandeha eo amin'ny mazava sika, tahaka azy eo amin'ny mazava. Hitanareo, miakatra eo amin'ny lalan'ny mpanjaka sika ary arakaraky ny androsony, misy fahasoavana bebe kokoa mena, misy hery bebe kokoa mena, misy zava-magaga bebe kokoa mena, ka eo ary ny misy atsika. Zao no ora izay nidina ny fanemasina tamin'ny endrika zavana toy izay na izy azy tany amboalohany andry afo iray, ka naneo ny tenany manao an'ireo zavatra mitovy mihitsy tamin'izay nataony fony izy teto an-tany. Ary o Jesosy, ahoana no alalanareo na marina ny azy ireo na tsy, ny voany no alalanareo azy ireo. Zay mino ahy, ny asa ataoko no ataony ihany koa. Rehefa mantaran'ireo no anaraka zay mino. Ankehitriny ry rahalahyko pentekotista, miaraka aminareo aho, isanareo aho, ananako ny fanemasina, efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra aho. Saingy tsy teo amin'ny fandraisako ny fanemasina nanaovako an'io. Efa asiko ny fanemasina, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra aho, na minany nanana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fahalalana, fahendrena, fantikana, ary zavatra maro no nitranga, nefa mpandray anjara amin'ireny zavatra ireny aho, satria efa zanak'Andriamanitra eo. Ny hery, ny afon'Andriamanitra no atao mifanahiko. Io lelafo izay nipetraka teo io no niditra tao anaty ka nandoro ny zavatra rehetra nifanohitra tamin'Andriamanitra. Ary ankehitriny de ny fanany no mitarika ahy, afaka anao izy hoe mandehana etsy, hoe aho mandehana ery, andeha aho, mitenena eto, iteny aho, ary ataovy zao koa. Toy izany ary toy ny fitariny fanahy ianareo, Andriamanitra ao anatinareo zany manatateraka ny sitrapony, na ino zany manatateraka ny sitrapony izy. Eny, enoy, avelao ho hitako amaky ny eto amin'ity leksika ty aho mialohan'ny anomboantsika andreo Fanontaniana. Eny, avy amin'ny fandika-tenin'ny Vatikano, boky fahafito sy folo amby zato, 520. Sarotra ny ilazana hoe ny feon'ireo olona amin'ny teny vahiny reo ve sa ny vaovao na ny resaka ny amin'ny asa magaga nataony rivotra mifofofofo io no nanaitra ny vahoaka. Tsy hain'izy ireo nazavainy zany ankehitriny zareo. Raha ny olona mihitsy no anome sary an-tsaina fotsiny aho, indro fa misy andiana galiliana maritra tsy misy vidiny, nefa indro fa teny amin'ny arabe izy ireo. Tsy mbola nahita zavatra toy io ny olona, nanandra-tanana izy ireo nivoaka avy tao amin'ny trano ambony io, nidina ny tohatra nivoaka anakeo. Feno tsotro zao, tsy mbola niteny na inona na ino izy ireo hatreo. Hitanareo, indro izy ireo fa tonga teo. Ary eto, andeha atao hoe teny ivelany teny izy ireo sady nivembena nanodidina teo. Ary ny olona nisy grika niazakazaka nanatona ka nilaza fa amin'ny teny galiliana niazakazaka manatona azy ianareo ka manao hoe fa inona no mahazo anareo ranga no venona ny fanemasina.
ny herin'andriamanitra no latsaka tao amin'ny efitrano ambony io. Nisy zavatra nazo voninahitra an'andriamanitra. Ary nisy anankiray tetsy ny resaka tamin'ny arabo anankiray, nefa izy de galiliana amin'ny teny arabo, fiteny arabo. Eny, tsy an'izy ireo nambara move le rivotra mifofofofo no nisitona ny olona ny vory rehefa tonga ny angony ireo olona marobe sa ny fitenin'izy ireo tamin'ny fiteny vahiny arak'izay ny tenenany. Eny, ny baiboly de tsy de tena misy zavatra roa tsy maintsy jerenareo tsara. De zao zany ny tany ivelany nanao hoe ahoana no andrenesantsika tsiray amin'ny fitenitsika avy izay nabe atsika. Tsy milaza akory zany hoe tamin'izay no nitenenan'izy ireo, fa zay ny fandrenesan'izy ireo anio. Koa io andian'io ihany, reo olo reo ihany, azavao zao niakatra teo amin'ny zavatra iray Petera ka nanao hoe ry lehilahy galiliana sy zay rehetra monina eto Jerosalema, aoko fantatrareo zao. Misy olona milaza fa tsy nisy fiteny galiliana teo. Aoko fantatrareo zao ka eno ny teniko, inona no fiteny tenenany tamin'izy rehetra eo. Fa tsy mamy araka ny hevitrareo akory reo, fa vao ora fahatelo ihany zao ny andro, fa izao lay nampilazaina ny Joel mpaminany. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany dia mitohizany hatrany any. Hoy izy, ny tanan'ireo ratsy fanahy no nanomboanareo an'ilay zanak'Andriamanitra tsy nanatsiny. Davida nilaza azy hoe tsy hofony any amin'ny fiainatsitany ainy ary tsy amela azy, tsy amela ny ray masiny ho tratry ny loha izy. Ary hoy izy, aoko fantarareo fa iny Jesosy nomboanareo, iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary ny olona raha nandre zany, amen. Izy ny olona rehetra tety ambany lanitra, inona no nitranga teo? Tsy nilaza akory izy hoe eny iteny galiliana, iteny an'izao ary iteny an'izao. Raha mbola niteny tamin'izany teny zany Petera, de ho reo ry lehilahy sy rahalahy, inona nazonay atao mba hovonjeny? De nomeny Petera azy ireo ny raikim-pohy. Ka izay fomba izay foana ny sehony, hitanareo, mandroso miakatra zany, miamiditra hatrany ao amin'Andriamanitra. Fa midra manakaiky kokoa, ahoana nafantaranareo? Indro rehefa nandray ny Fanahy marina ny Lutera, de Fanahy Masina ny antsoina an'io. Zany izy io teo. Nandrotsaka kely tamin'izany Andriamanitra. De inona ny voalazany avy eo? Nandray Fanahy Masina no Esleka nanao hoe rehefa mika anareo de manana azy. Nefa maro tamin'izy ireo nika nefa tsy nanana azy. Rehefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny Pentekotista, fiteny tsy nisy nalala de ho reo anananao le izy, nefa maro amin'izy ireo tsy manana azy. Tsy misy karazan-davatra toy reny famantarany reny ka lalànan'io. Ny antokana lalànany azo o Jesosy dia amin'ny alalan'ny voa izay entiny. Reo asan'ny fanahy, ny vokatry ny fanahy. Koa rehefa mahita olona iray feno ery ianareo, ka feno ny Fanahy Masina, de mahita fiainana miova. Hitanareo fa reto famantarany reto no manaraka izay mino. Androka de amin'ny amin'ny anarako reo, iteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy. Raha misy menarana anaikitra azy ireo tsy ampanina azy zany. Raha mandray zava-mahafaty izy ireo ny sotro de tsy hamono azy zany. Ametra tanana marana izy ireo de ho sitrany zany. Ireo karazana famantarany reo no manaraka an'ireo zaminy. Fa ahoana ny fomba idiranareo amin'izany? Ao amin'ilay vatany ireo fanomezam-pahasoavan'ireo. Ahoana no idiranareo amin'ilay vatany? Tsy amin'ny fitenenana no idiranareo, fa amin'ny alalan'ny batisa no idiranareo ao amin'ny vatana iray. Kortiana voalohany 12:10. Fa fanahy iray nanaovana batisa antsika rehetra ao amin'io vatana io, ka anana zo amin'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ny tompo itanareo. Eny, raha misy olona andre an'izao ronam-peo zao, na isy olona eto tsy ombon-kevitra, tsarovy, ataovy amin'ny fisaka zany rahalahy, satria tianareo aho. Ny fanontaniana voalohany anio ariva, ry rahalahy BRANHAM, ataoko fa ny televiziona dia ozina ho an'izao tontolo zao. Ahoana ny hevitra ao amin'izany? Fa na izy ianao nanoratra an'io ombon-kevitra aminao aho. Nataon'izy ireo ozina ho an'izao tontolo zao io. Azo natao fitahiana ho an'izao tontolo zao io, saingy nataon'izy ireo lasa ozina. Ny zavatra rehetra tak'izany ry vahoaka malala, dia miankina amin'izay jerenareo ihany. Raha ozina ny televiziona,
Then the newspaper is a curse. de ozina ihany koa ny gazety, Then the radio is a curse. de ozina ihany koa ny radio, And anytime the telephone. ary matetika ny telefônina ihany koa. Hitanareo, It's what you make out of it. miankina am'izay ataonareo aminy ihany. Being that the brother Saingy said raha ny tonight, filazan'ilay rahalahy indray ariviny there's hardly hoe any saiko tsy program afaka on the manao television fandarana anymore. amin'ny televiziona intsony izy ireo, Too much money. lasa lafo loatra, ka izay mpitory-teny manitra mitory filazantsara feno dia tsy afaka hiantoka programa amin'ny televiziona. So therefore, Koa noho izany nisy rahalahy laza indray reva inoko tanoano hoe esoro ny vovoka amin'ny radionareo na nisy olona avoay avy eny anjoro-trano eny zany ka eno ireo fandaran'ireo marina zany. Koa ry olona malala na izy ianao na izy azo antoka fa miombon-kevitra aminao ah, lasa isan'ny zavatra tena mitondra fanamelohana indrindra ho an'ny taranak'olombelona io. in there they take all Eo amin'io no akany izy ireo ny vola rehetra tokony handeha ao amin'ny fanjakana ny amin'ny hetra, ka lany ny amin'ny dokam-barotra mikasika an'ireo programa rehetra, ny amin'ny sigara sy ny whisky sy ny sisa toy izany, ary esorony amin'ny hetra ny fanjakana zany. Nefa avy eo dia akeo izy ireo ka hisambotra mpitory-teny sy handefa azy ireny ao amin'ny fitsarana mba azahoana vola kely aminy. Miombon-kevitra aminareo aho zavatra mahatsiravina io. Eny zany akory hainareo tsara araka ny fahitako azy ihany zany. Misaotra anao ry anabavy ry rahalahy na izy ianao nametraka an'io. Eny misy anankiray tsara eto, question. fanontaniana. There is places Misy in toerana the Bible, maro ao amin'ny such as baiboly, 1 Samuel, ohatra hoe ny Samuela voalohany 8:10 izay milaza fa nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nanao andreo zavatra eo. Tsy azoko ny hoe fanahy ratsy avy tamin'Andriamanitra, mba azavao zany azafady. Well, maybe by the Fa help of the Lord. angamba miaraka amin'ny fanampian'ny tompo dia ho vitako. It doesn't mean that God is Tsy an midiko evil zany hoe spirit, fanahy ratsy Andriamanitra, but every fa spirit of ny everything fanahin'ny is zavatra subject to rehetra God. dia manaiky He an'Andriamanitra, makes everything work ary manao ny according zavatra to rehetra what he miasa wills. mifanaraka amin'ny sitrapony izy. Now, on your Hitanareo, question, you're talking eny about ny amin'ny the fanontanianao evil spirit miresaka that ianao ny went amin'ilay out fanahy ratsy nivoaka avy tany amin'Andriamanitra ka nampijaly any Saoly. Nanjobo-dava izy, kivy lalandava no toerana nisy azy, because first place satria he was tamin'ny voalohany niemitra izy. and when you backslide, Ary rehefa miemitra an ianareo evil spirit, God dia will misy permit fanahy evil amela spirit to fanahy torment ratsy you. ampijaly anareo Andriamanitra. I would like to read to you something. Tea maka zavatra aminareo aho afaka fotoana fohy, manana fisainana hafa aho eto mikasika an'io. Hitanareo, Every spirit has to be manaiky subject to God. an'Andriamanitra ny fanahy rehetra. Remember when Jehoshaphat Tsaronareo ve rehefa indro Josafata sy Iaba fa nivoaka iady, and the first thing you know, fa there was, tampotampoka teo indro nisy mipetraka teo ambavady izy ireo, fa lehilahy maro ny Josafata ary nilaza izy nipetraka teo ireo mpanjaka roa ka nanambatra ny heriny izy ireo ikambana. Koa dia he said, let's consult the hoy Lord izy about where we andesika go out. anontany an Jehova na hivoaka na tsia. De lasa Iaba ka naka anireo mpaminany efajato lahy zay samy nivokisany anina sy natavezany sy sisa tsara biky izy ireo. Fa tonga teo izy ireo ka samy naminany tamin'ny firaisan-tsaina hoe miakara fa anome fandraisena anareo Andriamanitra, miakara ho ara-mota Gileady, fa eo no akan'Andriamanitra an'io ho anareo. Ny anankiray tamin'ireo nanao tandroka roa ka nanomboka ny azakazaka nanodidina teo mba ampiseho ny fandehany, nanao hoe amin'reto tandro-by reto no anosianao azy ireo hivoaka ny firenena. Anao zany saingy fantanareo fa misy zavatra mikasika ny olon'Andriamanitra izay tsy taitaitra manoloana zany rehetra zany. Hitanareo, raha tsy miaraka maneno tsara amin'ny soratra masina zany dia misy zavatra diso. Izay rehetra tena pino ko dia ho Josafata, fa tsara tokoa ny fahitana an'ireto efajato reto. Lehilahy mahafinaritra ny fahitana azy ireo. Oh, zany mihitsy ho Iaba angamba. Nefa ho Josafata tsy mbola manana anankiray hafa ve ianao? Nahoana ny mbola mila anankiray hafa nefa efa misy efajato amin'ny fanarantsaina eto? Satria fantany fa nisy zavatra tsy de mazava tsara. Hitanareo, hoy izy, eny mbola manana anankiray hafa zahay, lay zanaky Jimla etsy. Hoy izy, saingy alako izy. Zany tokoa. Anidiny fiangonana izy raha vao misy anaovany an'izany, roany hiala eo amin'ny firenena izy io. Hitanareo, tena alako izy. Nahoana izy valanao? Maminany loza ho afoana izy. Inoko fa nalala teo eo Josafata fa nisy zavatra hafahafa teo. Ko dia hoy izy miakaraka alao mikaiady, ko dia lasa izy ireo nakazy arindro izy fa tonga teo. Koa rehefa nakany izy ireo dia nisy iraka nalefa nanao hoe fandraso kely. Eny, mpampianatra teolojianina efajato izy ireo niandry. Ireo ny tena mahay indrindra eto amin'ny firenena, miaraka amin'ny mari-pahaizana ny amin'ny lalàna sy sisa.
ozy eny ainao tsara fa ianao de lehilahy kely tsy nandio fianarana ataovy zay iombonanao hevitra amin'ny mpitondra fivahana rehetra io de hoy jimla nanytiako ambara hoy Mikaia tsy ilaza na inona ao mandra-pametran'Andriamanitra zany ato ambavako ka izay lazainy eo ihany no lazaiko tiako zany amin'ny fiteny hafa tsy ala miteny aho na toy inona lazain'ireo sasan'ireo hoy izy fa hoe mampitandrina anao aho raha tsy tianao no voaroka dia tsaratsara ho anao ny teny zavatra mitovy koa de anakeo izy ary hoy izy hiakatra ave aho hoy izy mandehany hoy izy ome ho androany alina aho avelao aho iresaka an'io amin'ny tompo tiako zany koa dia niseho tamin'ny tompo tamin'io alina io dia nakeo izy nampitsoniny ary hoy izy raha nakeo hoy izy mandehany hitako anefa ny Israely fa toy ny ondry tsy misy mpiandry ny ely tena tendrombohitra ola nampivoaka setroka azy zany ka hoy izy tsy efa nilaza taminao va efa fantatra io zay foana ny Fanaony milaza lozany amika nahoana tsy niala tamin'ny teny izy nahoana nisy mpaminany teo alohany tonga tamin'ny Eliny tenin'Andriamanitra lay tena mpaminany hoy izy satria nandatsadra anina bota tsy nanatsiny ianao de ilelaka ny raha anao ihany koa ny alika fa loza no nolazainy taminy efa nakarina any an-danitra Eli saingy fatany fa Eliny nanana ny tenin'Andriamanitra ko dia tsy niala tamin'ny teny izy tiako zany aza miala amin'ny teny raha nilaza ny baiboly fa Jesosy Kristy tsy miova matsy leory marak'izay de mbola tsy miova ny heriny ny fany masina de ho anizaniza mila aoka izy ho tonga de aza miala amin'ny teny eny tompoko na inona lazainy sasany na inona sakafo hohaniny ary na firy sekolony diaviny tsy misy ifandraisany amin'io zany ko dia oreo io olona ambony zay nanisy tandroka teo amin'ny lohany io mba anosehany androany an'ilay firenena eo anatrian'ny mpanjaka nanatona teo izy ka namely ny vavany any mpitory-teny kely io fatany fa olirolera kely fotsiny izy ka tsy hiteraka olana loatra zany ko dia namelaka ny vavany izy hoy izy tena tany zavatra aminao ah hoy izy taizany nandehanany fanan'Andriamanitra ka nialany zany tamiko raha ianao manana azy hoy izy ho azonao zany rehefa hiditra any anaty efitrano any amin'ny fahababona any ianao hoy izy nahita n'Andriamanitra nipetraka teo amin'ny seza fiandriananao amen eny hoy ary nitafiky ny lanitra de nitsangana teo an-dany afo inona nisy teo lay mpaminany de efa nilaza ny zavatra njoany Ahaba Andriamanitra tsy Eli no nilazan'io fa mpaminany voaositra fa tenin'ny tompo io izao nolazain'ny tompo ary hoy Mikaia nahita nitafiky ny lanitra rehetra niangona nanodidina an'Andriamanitra teo amin'ny fivorimbe aho ary nifampiresaka izy ireo dia ony tompo hoe iza no asika alefa hidina eny iza aminareo no afaka hidina eny ka mitaka ny abo mba ivoahany akeny ka anatanteraka ny ten'Andriamanitra mba avoatifitra azy iza no asika alefa hidina eny koa ny anankiray ny teny toy zao ny anankiray kosa ny teny toy zao ary afaka fotoana fohy nisy fanahy ratsy nisy fanahy mandainga niakatra avy tany amin'ny faritra ambany ka nanao hoe raha to avelanao aho za no fanahy mandainga hidineny aho ka hiditra ao amin'ireo mpitory-teny reo satria tsy manana fanahy masina izy ireo ary ataoko izy ireo zalahny fany sekoly fotsiny reo fa hidina aho ka hiditra ao amin'izy rehetra sy amitaka azy ireo ary atonga azy ireo aminany lainga zany vany voalaza ary izy izay ny fomba famitahnay ko dia nandeha izy hoy Andriamanitra omeko alalana ny andehanao de nidina izy ka niditra tamin'ireo mpaminany santoko reo mpitory-teny voaofana tany an-tsekoly ka natonga azy ireo naminany lainga fanahy mandainga teo no niasa ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra avelao aho misy zavatra hafa eto zay mety hitanareo ty jereo kely jereo zao tiako hiara-madika amiko anareo ao amin'ny Kortiana voalohany toko 5 ny andiny voalohany vetivety Kortiana voalohany ary jereo ty raha te ahita zavatra anareo ny amin'Andriamanitra manao zavatra fomba ahoana ny amin'ny reto fanahy ratsy reto fomba ahoana no ny asany izy ireo eny ary
Paoly no miteny eto, efa re marina fa misy fijagajagana aty aminareo. Eny dia fijagajagana zay tsy misy ary na dia amjetlisy azy. Ahoana hoe nareo ny am'izany fa eo anivon'ny fiangonana, fa misy anankiray manambady ny vadin-drainy, ary anareo indray va no mirehare ka tsy avenao jerena tsara, ataoko fa pejy roa ny voavadiko eto. Ianareo indray ary ianareo indray va no mirehare ka tsy mampalahelo anareo kory zany mba eny andraso kely eto marina io mampalahelo zany tokoa, mirehare ka tsy mampalahelo mba esorina tsy hoao aminareo lay nanao zany zavatra zany. Za tsy fantatro, tsy noko hoe misy olona te hanampina anamaivana zao, saingy manona fotsiny ahony am'izay noko hoe raha vao ny fenonany Fanahy Masina indray mandeha ny olona iray de tsy afaka hiala aminy zany. Hitanareo fa zaho na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, de efa nitsara sady an'ilay nanao toy izany tahaka ny teo ihany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko omban'ny herin'i Jesosy Kristy Tompo, anolotra izany anankiray zany ho an'ny Satana anombana ny nofo mba amonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Andriamanitra resaka amin'ilay fiangonana masina de ny vatany eto tany zay eny taorian'ny testamenta taloha ny eto ao vaovao, miresaka ny amin'ny lehilahy iray izay tena mandoto tena sy matsiravina teo anivon'ny olona, fa niaina niaraka tamin'ny vadin-drainy izy. Hoy zavatra toy izany ao amin'ny vatany Kristy. Ianareo ry fiangonana atoloro amin'ny devoly izy io ho amin'ny amotehana, hitanareo avelan'Andriamanitra ny rehefa mananjavatra tsy maintsy tanterahana izy ka ilainy mikapoka olona dia amotsitra fanahy ratsy eo amin'izy ireo izy mba ampijaly ny olona eo ka ampody azy iveriny. Eny hitantsika tamin'izany fa taorian'ny izay ny olana eo amin'ny fiangonana ankehitriny, rehefa misy olona tonga amin'ny vatany Kristy ka tonga ho isan'ny mpikambana nefa manomboka manao ratsy, raha tokony angona anareo ka anatanteraka an'io zavatra mihitsy. Fa ianareo ry BRANHAM tabernakla ataovy zany, satria raha mbola tohananareo izy de hoeo amban'ny raha, ary mbola anao an'io raha tsy ho hatrany tsy akijanony. Miangony ianareo ary atoloro ho an'ny devoly izy ho amin'ny famotehana ny nofony ka ny fanany ho tahakany mba ho vonjena amin'ny andron'i Jesosy Tompo. De jereo ny fiaviany fikapohan'Andriamanitra, jereo ny famelezany devoly azy, misy fanahy ratsy mahazo azy. Ary nanitsy ny lalany io zazalahy io teo, niveriny izy. Hitantsika ao amin'ny Korinthiana faharoa fa tena nifanisy tamin'Andriamanitra izy. Jereo Job, lehilahy tanteraka, lehilahy marina, fa navelan'Andriamanitra akeo aminy ratsy ny devoly ka namely azy sy ny maro hafa koa mba ho fanatanterahana ny fanahiny. Hitanareo koa ny fanahy ratsy dia mampiasa matetika an'ireo fanahy ratsy Andriamanitra mba anatanteraka ny planiny sy ny sitrapony. Eny tena manindrona tokoa io anankiray io. Fanontaniana ataoko fa olona ray ihany ty satria tahaka ny soratanana mitovy ihany. Raha to ny olona iray ka tsy maintsy manana ny Fanahy Masina vao manana ny Fanahy Masina vao atao hoe miovafo ka andeha ao amin'ny fampakarana, anao ahoana ny amin'ny toerana misy an'ireo zaza maty nefa tsy ampitoana ary roviny izy ireo no hitsangana. Eny ry lalako sy anabaviko, tsy haiko ambara aminareo zany, tsy misy soratra masina mety hitako mikasika an'io ao amin'ny baiboly na iza na iza, nefa azoko aseho ny fisainako. Eny ampahery anareo izy ty, de anareo zay mino ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitanareo fa te alala ilay olona zay tena fanontaniana tsara. Hitanareo te alala ilay olona ny amin'ny fitsanganana hoe inona ny tranga amin'ny zazakely. Raha ilainy ny anana Fanahy Masina mba andehanany ao amin'ny fampakarana arak'izay voalazako marina zany, araka ny baiboly zany. Izay ny fampianaran'ny soratra masina, tsy ny fakanesana any an-danitra, satria ny olona feno ny Fanahy Masina no ho eo amin'ny fitsanganana voalohany, ny olom-boafidy. Fa ny sisa amin'ny maty de tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo taona.
aoriny millennium eo ny fitsanganana faharoa ilay seza fiandriana ny fitsarana fotsy lehibe hitanareo zay ny tena lamina ao amin'ny baiboly saingy ty alala ty olo ty ny am'ireo zazakely izy ireo amin'ny fiteny hafa move manana faray masina melohan'ny faterana izy ireo move noraisin'izy ireo zany fa tsy aiko ambara aminareo io fa eto andesika ilaza toy izao fantatsika fa reo zazakely maty na toy inona ray aman-dreniny voavonjy izy ireo eny tsy mimbokevitra am'ireo sekoly mpaminany any amin'io laza izy ireo fa raha maty nefa mpanotany ray aman-dreniny dia ho any amin'ny elo io zazakely io oloha izy tsy misy tsonony aminy fa o jesosy o jaonina fonitongo jesosy indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay anaisitra ny fahotany zao toy zao ary raha olombelona io zazakely io zay tokony ho tonga eo ambaniny fitsaran'andriamanitra nefa jesosy de maty manaisitra ny ota ko dia voafafa avokoa teo anatrehan'andriamanitra ny ota rehetra fony maty ho an'io tanjiny io jesosy voavela ny otanareo voavela ny otako fa ny fomba tokana hafahanareo ho voavela dia ny anekenareo ny famelany eny tsy afaka anaiky ny famelana ho azy ny zazakely ko dia tsy nanao na inona na inona io tena tsy nanao na inona na inona mihitsy io ko dia tsy misimitsy manaka anazy tsy ho any an-danitra saingy ilaza anareo hoe ho amin'ny fampakarana ve izy ireo eto avy amiko any zao teny zao fisainako ihany no eto aza tsy haiko porofona amin'ny alalan'ny baiboly zany nefa jereo raha to efa fantatr'andriamanitra talohan'ny fanorenana zao toy zao ny olona rehetra zay ho eto amin'ity tany ity inonareo ve zany fantany bibikely rehetra ny parasy rehetra ny lalitra rehetra efa fantany zavatra rehetra zay ho tonga eto tany raha fantany ary fa jereo andeha raisina ohatra ny a mosesy fony mosesy teraka de efa mpaminany izy talohany jeremia nambaran'andriamanitra any jeremia fony ianao tsy mbola nyforonona tao ankibony reninao akory azy fony ianao tsy mbola nyforonona tao ankibony de efa fantatro ianao sady efa nao masiniko no efa nitendreko mpaminany ho an'ny firenena jaona mpanabatisy 27 taona talohany naterahany efa nahita azy tao amin'ny fahitana isaiaka nanao hoe izy ny feo an'ilay miatso ananefitra ny fanendrena raha teo na ny fahalalan'andriamanitra raha teo no mahalala ny am'izay rehetra mikasika andreo zazakely madinika hitanareo hoe inona ny mety ataon'izy ireo efa fantany fa ho faty izy ireo efa fantany tsy misy zavatra mitranga ka tsy fantatr'andriamanitra ny aminy tsy misy afaka hitrangany amin'ny toy ny mpiandry tsara ihany ny fomba fidirany eny ny andray an'izany avy amin'ny soratra masina tsy afaka ilaza hoe milaza an'izao sy zao ny soratra masina avy atao tsaika ihany nakako anio ankehitriny ny fanontaniana manaraka dia zay everiko fa nisy olona angamba ny am'izay voalazako ndray ariviny azavao ny hoe ovonjena ny vadiny amin'ny fiteran-jaza tsy ny fiteran-jaza no aminjena ny vadiny nefa aleo sika eto amatika ao amin'ny timoty voalohany rovalo vetivety ary andesika ijery avy am'izay lazainy baiboly fotsiny amin'ny ankizy eny fantatro fa fampianarana katolika io fa ny katolika no milaza hoe voavonjy ny vehivavy amin'ny fananananaka amin'ny fiteran-jaza nefa aoko sika tsy mino an'izany aho ny timoty voalohany toko faroa ary andesika anomboka eo amin'ny andiny favalo ary amaky vetivety fotsiny eto eny ary enohy ary toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika tsy misy tokony ho fantanitsika ny amin'io sady zany eno zao mba amin'ny famaotinana sy ny fahononantena fa tsy amin'ny volony mirandrana sy ny volamena na perla na fitafiana sarobidy ry lalahy manampy anao aeto antenaiko reny bonetra vaovao isan'andro reny na isaky ny 3 andro tanareo tsy fomba fanony kristiana zany fa izay no mahamendrika ny vehivavy izay manaiky ny fivavahana amin'andriamanitra amin'ny asa tsara aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka anaiky tsara fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na anapaka ny lehilahy fa angina ihany fa adama no natao voalohany vao eva
ary tsy adama ny voafitaka fa ny vehivavy ny voafitaka ka tonga mpanota. Nefa ovonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha. Eny tsy miresaka amin'ireo vehivavy zao tontolo zao izy ny amin'ny fananan-jaza. Raha maharitra amin'ny finoana. Hitanareo raha maharitra izy efa mino izy io. Zay ny vehivavy resahany etona dia ny vehivavy efa vovontsy. Hitanareo sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahonona tena. Tsy ny fahazahoana zazakely mahavonjy azy, fa noho izy mitaiza ny zanany, manao ny adidiny, tsy ny fitaizana saka, alika sy ireo hafa ihany koa zay maka ny toerana ankizy toy ny ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao, ka omeny an'izany ny fitiavany reny ao aminy mba ahafahany mivoaka eny mandritry ny alina. Misy olona sasany manao toy izany, miala tsiny fa zay no ataon'izy ireo, tena entitra tokoa zany lazaiko zany, nefa ny marina dia marina. Hitanareo tsy mila zazakely izy ireo fa lasa voafatotra zany. Kanefa amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fahamasinana ary ny fahonona tena izy dia ovonjena. Fa ny hoe raha ovonjena ihany koa ianareo raha nateraky indray. Ianareo dia afaka hositrany ianareo raha mino, afaka andray ny fanahy masina ianareo raha mino an'izany, mivonona ho amin'izany, raha vonona indray an'izany. Ary ovonjena izy raha manao an'ireo zavatra ireo hatrany. Hitanareo fa tsy hoe noho izy vehivavy koa marina zany rahalahy sy anabavy, tsy fampianarana katolika mihitsy io. Eny tiako ny indro misy anankiray tena manindrona, avy eo dia manana hafa indray sika. Ataoko angamba fa ananatsika ny fotoana ho an'izany, tena laniko ny fotoanantsika. Eny fa izao no fiantraikan'ny fifohazam-panahy, izao no fiantraikan'ireo fivoriana reto fanontaniana reto. Eny ry rahalahy BRANHAM vita printy araka ny soratra masina ve raha misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra no sady mandika ny hafatra nomeny. Raha zay dia azavao azavady ny kortianina voalohany na kortianina 4:7 ary keo ny kortianina 4:7. Eny ary andesika ho eo amin'ny soratra masina io mba ahitana ny voalazany. Teo hitatsika na mitandrina ny soratra masina io sika. Tiatsika trano ny hoaraka ny soratra masina ao amin'ny kortianina 4:7. Eny te afantatra ilay olona raha mifanaraka amin'ny soratra masina ny andikan'ny olona iray ny afatra nomeny tamin'ny fiteny tsy fantatra nataony. Raha zay dia azavao ny kortianina 4:7 sy 7:. Koa andeo jerena 4:7 sy 7:. Eny ary eto ary sika. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny 5 fantatry ny saiko mba ampianarako ny sasany koa toy izay anao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra ankehitriny. Aveo ny 15:20 zay ny tian'izy ireo fantarina. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao orona 3 fa azo atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarana ary avelao isy iray mandika teny. Eny raisiko ny ezany olona eo atongavana zay tiako mba amaky zavatra aminareo vetivety aho. Nefa ataoko fa zao ny zavatra izan'ilay rahalahy na ilay nabavy atongavana. Mety ve raha ilay olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany no mandika ny hafatra lazainy. Eny ry sakaiza malala tsara, raha sitrakao ny amaky fotsiny 4:7 amin'ny tokio ihany dia eo namaly anareo. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba ahay mandika teny koa. Zany tokoa afaka andika ny hafatra nomeny izy. Eny raha tosika aoka fotsiny eny ianareo vakio rehetra etio dia hita ianareo fa vakio fotsiny toko rehetra tena tsara io sady mazava zany. Eny ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Eny raha mbola eo amin'izany asika sady vita rakipeo izy ty. Tiako ny laza fa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia inoko tahaka ny finoko ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ihany sy ny batisan'ny fanahy masina, ny fiavian'i Kristy faharoa ary ny herin'ny fiainana ho avy
tena inoko tahaka ny finoko an'izany saingy inoko fa manana ny toerany fiteny amin'ny teny tsy fantatra toy ny fananany fiaviany Kristy ny toerany ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia manana ny toerany ny zavatra rehetra eny ho anareo eto manana anjara ny ilaza an'izao aho eto ka tiako ny anazava zany ary raha mandona nizaniza aho dia tsy zay ny tadiaviko tsy mitady zay isian'ny korotana aho nefa enoy ny olana eo amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra eo amin'ireo vahoaka pentekotista mitenako ihany koa pentekotista aho hitanareo eny zao no olana misy tsy manana fanajanany amin'io izy ireo ary zao ihany koa avelan'izy ireo mandehandeha fotsiny io tsy mitodika amin'ny teny izy ireo ankehitriny enoy izao ny fomba avelao indro ny lamina napetraka ao amin'ny fiangonana eny eo amin'ny fiangonana pentekotista raha pastorany fiangonana io aho dia ambarako anareo ny ametrahako ny lamina hitanareo raha toa aho ka hoeto atrano mba ho pastoran'izao amariniko ny fanomezam-pahasoavana rehetra ao amin'ny baiboly mila vita batisan'ny Fanahy Masina aloha ny mpino aveo ny fanomezam-pahasoavana rehetra amin'ny Koritianina 2:20 dia anao ny asany ao amin'ny fiangonako raha vitako ny anana azy ireo ka miasa avokoa ny vatana rehetra ankehitriny raha matsikaritra ianareo tsy hoe anakiana koa reto ary tsaroa fa tsy laza na teny ray aza aho ka anohitra an'io mety teny ratsy ny Fanahy Masina ary ain'Andriamanitra fa tsy laza hoe diso io hitanareo saingy milaza an'izao fotsiny aho mba hiezaka ny anome anareo ny fomba fahitako ny soratra masina taorina andiniako an'io nandritry ny 20 taona teo zay teo amin'ny 30 taona teo zay nitoriko ary betsaka ny zavatra nandalovako maro ny zavatra efa hita azonareo eritreretina ny mety ho endrika zany efa nijereko tsiraray ny olona sy ny fampianarana naneran-tany ary nataoko zany ho an'ny tenako ho an'ny olombelona ihany koa fa tsy ho ahy ihany tsy maintsy hialeto aho tsy maintsy hialeto ianareo ary raha mampaminany santoka no hialako dia anariny fanahiko sady anariny anareo miaraka amiko ko dia misy lanjany kokoa noho ny aniny isan'andro misy lanjany noho ny voninahitra misy lanjany noho ny zavatra hafa rehetra ainy zany ho aho hitanareo ary tiako hatrany ny anana fahatsora-po lalina indrindra eny makao amin'ny fiangonana pentekotista ianareo zao aloha tsy milaza hoe izy rehetra fa ny sasany no matetika ianareo no makao amin'ny fiangonana iray ary manomboka amin'ny toriteny eo amin'ny mpitoriana ny tena misy olona mitsangana ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eny mety tena feno ny Fanahy Masina ny olona malala io ary mety ho Fanahy Masina angamba no miteny amin'ny alalan'ny olona io saingy zao ny zava-misy tsy nahazo toro lalana izy ireo raha eo ambanin'ny tsindrimandry fitoriana eo amin'ny lampiazo io mpitoroteny io ny fanahy ny mpaminany dia manaiko zakainy izy mpaminany hitanareo aoka ny zavatra rehetra atao eny mitodia eo am-pôly ny amin'ny antony ilazany hoe rehefa misy miteny sy ny sisa rehefa misy miditra dia fikorotanana fotsiny eo eny eo mpanaovana antso eo amin'ny alitara aho eo nefa misy olona mitsangana sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany dia fa tsara kokoa anareo mampitsahatra ny antso eo amin'ny alitara tapahan'izany io hitanareo ary koa misy zavatra hafa matetika misy olona mitsangana sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa mipetraka eo ny olona sady mitsako silgoma totototika raha miteny Andriamanitra dia mitoera tony mianoho raha fahamarinana zany raha ny Fanahy Masina no miteny eo amin'ny olona io dia aoka ianareo ho tony ary mianoho manana fanajana mety eo aminareo ny avian'ny fandikana hitanareo aoka ho tony eny ho tsara ny fandikana eny raha tsy misy mpandika teny ao amin'ny fiangonana dia tokony anginy izy ireo eo amin'ny fivoriana koa dia raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ny laza ny baiboly fa miteny amin'ny tenany izy ireo amin'ny tenany sy Andriamanitra izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany eny fiteny amin'ny teny tsy fantatra zany ny fiteny paritra hafa fomba fiteny hafa zany tsinitsininy izy ireo hoy izy fa izay mamoaka feo dia misy dikany saingy raha misy tropetra maneno tokony ho fantatrareo hoe feo ahoana zany ny fitsofana an'io fotsiny na tsy ho fantatrareo no fomba anomanana ny tenanareo miady raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka zao fotsiny dia zay dia vita izy ary malala ny tokony atao fa raha manaitra mampifo zany dia midika hoe mitsangana raha mitsoka tony mikapoka zany dia midika hoe miondre hitanareo raha mitsoka ny fanafiana zany dia midika hoe tafio tsy maintsy misy dikany io
And just not just speaking alone. fa tsy hoe faly miteny fotsiny In the church, if there koa is no ny ao am-piangonana interpreter, raha tsy there misy is mpandika an teny eo fa raha misy mpandika teny eo dia manana ny toerany ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ao amin'ny fiangonana. Ankehitriny ny amin'ny fanontaniana ao ry sakaiza malala ny hoe aleoko manao 10,000 teny 10 eo ka fantatry ny olona toy izay 10,000 na zay isa lazainy eo amin'ny fiteny tsy fantatra. Marina zany saingy vakio ihany raha tsy hoe avy amin'ny fanambarana na avy amin'ny fandokana ho fampandrosoana hitanareo mba ampandroso. Ankehitriny anomenareo karazana fomba fijery kely aho ny amin'ny raha zany pastoran'io fiangonana isy io, raha zany antsoin'Andriamanitra ho pastoran'io dia zao ny fomba adaminako azy. Ezaka ny tady ny olona rehetra izay manana fanomezam-pahasoavana eo ary ataoko izay ivorian'ireo olona reo eo amin'ny adiny ray eo mialohan'ny anombohan'ny fivoriana ao amin'ny efitry ray. Aoka izy ireo hitoetra ao ambanin'ny fanahy. Fa tampoka eo misy anankiray manatona eo manana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy tony tsara ny rehetra. Aveo dia mitsangana ny anankiray ka mandika ny voalazana. Eny alohan'ny hanomezana an'izany ho an'ny fiangonana milaza ny baiboly fa ilain'izany no tsarain'ny vavolombelona roa na telo. Eny zany dia olona mahay mamantatra fanahy. Hitanareo satria matetika ny misy hery ratsy miditra ao amin'izany. Hitanareo miresaka an'io Paoly nefa kosa ao amin'izany koa ny herin'Andriamanitra. Ambarao amiko izay fiangonana tsy ahitana ny ratsy eo aminy. Ambarao amiko izay iangonan'ireo zanak'Andriamanitra miaraka ka tsy eo anivon'izy ireo Satana. Naiza naiza koa dia aza miketrona ny amin'izany. Hitanareo eny rehetra eny Satana. Eny izay ary noho izy misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra koa misy anankitelo mipetraka eo miaraka amin'ny fanahy mahay mamantatra fanahy ary misy anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary misy mandika. Eny tsy afaka ho fitanisana soratra masina zany satria tsy mampiasa teny maro foana Andriamanitra ary nilaza tamintsika izy mba tsy hanao toy izany. Hitanareo koa dia tsy izay noho izy afatra ho an'ny fiangonana io. Nisy zavatra roa azontsika tamin'ity fivazam-panahy ty hatreto. jereo fa ny tsiraray tamin'ireo dia tanteraka tena nifanitsy tsara. Hitanareo naka toerana tsara. Nisy lehilahy nitsangana ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nomena ny fandokana ka teny eo voavaly teo zany sady voamaro ny io afatra voanivoaka io. Nisy anankiray nitsangana indray riviny ka nilaza tamin'ny teo ambanin'ny tsindrimandry ny faminaniana ka nilaza zavatra nefa tsy fantany akory izay lazainy. Aveo tamin'ny farany dia hoy ny voambarany ho tahinany e lay avy amin'ny anaran'ny tompo. Teny eo dia nisy zavatra nandrobaka nanao hoe amin'ny teny hafa ho tahinany e izay mino fa amin'izao no niavian'ny tompo. Hitanareo ny fany dia nidina tato amin'ny efitrano ny Fanahy Masina ho maly hariva. Hitanareo ho fampandrosoana zany. Nijoro teo aho sady niezaka nanambara tamin'ny olona fa tsy maintsy mandray ny Fanahy Masina izy ireo. Fa tonga teo amin'ny olona ny devolona na hoe aza mianao an'izany mipetraha tsara hoy ny anabaviko ribil faly loatra raha teo ampitoriana ianao tao tsapako fa vitako nitsangana ka hitsambikina makirindrina hoy aho tsangana ary mitsambikina izay fotsiny ary ozy saingy rehefa nankeo nanao an'io ianao ozy nanomboka nika ny olona ozy nidena tsapa tena toy ny tsinotsinona teo hoy aho ny devoly zany Satana zany. Rehefa miditra eo izy ka manao an'izany hoy aho dia tokony ho nitsangana ihany ianao na dia izany aza sorona ho an'Andriamanitra isika manao fanatitra ara-panahy fanatitra ny vokatry ny molontsika manome fisaorana ho an'ny anarany. Hitanareo eny izao no nitranga fa nandroso ihany ny Fanahy Masina satria niteo dia izao fotsiny ho tahinany e izay mino Takariva roa na telo no nezako nanazavany tsara. Aveo dia niteny ny Fanahy Masina ka nanao hoe teo ambany tsindrimandry nanao hoe ho tahinany e ilay avy amin'ny anaran'ny tompo. Ary talohany nafahako ny laza zavatra hafa dia efa tafaveriko indray zany. Ho tahinany e izay mino fa amin'izao ny avian'ny tompo. Hitanareo ve ary izay mihitsy no nambarako ny Fanahy Masina dia Andriamanitra tenany mihitsy ao anatinareo. Hitanareo ary nazava tamin'izy ireo zany. Hitanareo dia nilatsaka teo amin'ny olona ny Fanahy Masina. Hitanareo ve ny fomba nampandrosoana zany
ny faminaniana eny misy zavatra mampiavaka ny faminaniana sy ny mpaminany. Ny faminaniana dia miampita avy am'ray ho am'ray fa ny mpaminany dia efa teraka hatreo amin'ny farafarakely no mpaminany. Izy ireo no manana ny zao no lazainy tompo, tsy misy hitsarana azy ireo, tsy nahita azy ireo nijoro teo anatrany Isaia nareo na Jeremia na tamin'ireo mpaminany ireo satria izy ireo no nanana ny zao no lazainy tompo. Fa ilay fanahy ny faminaniana eo amin'ny olona tsy maintsy tandremanareo zany satria isokosoko ao amin'io satana. Tanareo eny nefa tsy maintsy tsaray zany ankehitriny andeha anao fifoazam-panahy sika. Eny jereo tsara eto ho anareo mpitoroteny miomana ho amin'ny fifoazam-panahy sika. Eny ary na mety hoe manao fivoriana toy ny fanaontsika sika mirehitra ny fiangonana tokony ho toy izany hatrany io. Fa angamba mety ho 5 na 4 ny olona manana fanomezam-pahasoavana eto amintsika. Ny anankiray miteny amin'ny teny tsy fantatra, misy 2 na 3 angamba miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, 4 na 5 amin'ny fiteny tsy fantatra manana fanomezam-pahasoavana, ny amin'ny fiteny tsy fantatra miteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy 2 na 3 no afaka mandika, angamba misy 1 na 2 na 3 am'ireo manana fanomezam-pahasoavana amin'ny faindrena. Eny ary miona izy rehetra ireo olona manana fanomezam-pahasoavana ireo ianareo tsy nomenanareo mba ilalaovana akory ny fanomezam-pahasoavana ireny, tsy anaovana hoe voninahitra n'Andriamanitra miteny amin'ny teny tsy fantatra. Haleloja. Ianareo dia mampiematra ny tenanareo, nomenanareo zany mba hiasanareo amin'ny alalany, ary ny anjaranareo amin'ny fiangonana dia tokony isy mialohan'ny tena anombohan'ny fivoriana satria isy olona tsy mahalala ho avy eo anivontsika ko dia makanesa ao amin'ilay efitrano dia mipetra ao ianareo miaraka eo ny rehetra satria mpiara-miasa amin'ny filazantsara ianareo ko dia mipetra eo ianareo. Tompo no misy zavatra tianao fantarinay ve any ariva, miresa aminay o ray any an-danitra, vavaka fanatitra, fitalaona, mihira firana dia midina avy hatrany ny fanahy, milatsaka eo amin'ny olona iray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mitsangana ny anankiray sady manao hoe zao no lazainy tompo. Ino zany? Enoy andeha lazao amin'ny rahalahy Jones mba hifindra hiala eo amin'ny toerana hipetrahana satria raha pitso hariva dia isy orana sy rivo-doza andrava ny faritra io ary amotika ny tranony ary aoka izy aka ny fananany ary ala. Eny zany dia tsara renesiny nefa miandrasa kely. Ilaina misy lehilahy 3 eo zay manana fanahy mahay mamantatra fanahy isy am'ireo ilaza hoe avy amin'ny tompo zany. Ilaza ny anankiray hoe avy amin'ny tompo zany, misy anankiroa amin'ny 3, 2 na 3 ny vavolombelona. Eny ary soratan'izy ireo eo amin'ny tapaka taratasy zany, zay ny voalazany fanahy. Eny ary verina mivavaka izy ireo misaotra ny tompo afaka kelikely. Zao no lazainy tompo, misy mpaminany tsangana, zao no lazainy tompo. Anio arivo avy any amin'ny tanàna New York dia isy vehivavy ho eo amin'ny filanjana izy, hiditra ato am-piangonana eo amin'ny filanjana izy, misy saron-doha maitso eo aminy, efa ho fatany oma miadana izy. Ny natonga azy tahaka zany misy zavatra tsy sitraky ny tompo aminy. Misy fotoana izy nangala-bola tao amin'ny fiangonany fony izy 40 taona ambarao la BRANHAM mba anambara aminy andreo zavatra eo. O zao no lazainy tompo, raha anitsy an'io izy dia ho sitrana. Andraso kely mety tena tsara renesiny zany nefa andraso kely. Ametraka ny anaranao eo amin'ny taratasy io venao ilay namantatra fanahy, ametraka ny anaranao eo venao avy amin'ny tompo zany, misy manao hoe avy amin'ny tompo zany dia ataovy an-tsoratra zany. Zao no lazainy tompo. Isy vehivavy tonga eto aneo arivo isy an'izao sy zao. Ilay anankiray nanana ny fanahy mamantatra, ny 2 na ny 3 tamin'ireo no manao sininy anarana eo ary ambary ireo afatra rehetra ireo. Eny ary avy eo afaka fotoana fohy manomboka mandre lakolosy izy ireo, efa manomboka ny fivoriana dia entin'izy ireo reny afatra reny apetrany eto am-pilipitra. Eto ny toerana tokony ametrahana zany eo ampandiniana any amin'ny toerany iray ao am-pivavahana. Mivoaka avy ao aoriana kely rehefa vita ny hira araka ny lamina ny fiangonana rehetra tonga ny olona mipetraka amin'ny saintsaina mivavaka zay ny tokony ataonareo. Tsy hoe tonga tam-piangonana ka ifampiresaka, tonga tam-piangonana mba hiresaka amin'Andriamanitra. Ataovy any ivelany any fiambonanareo, hitanareo fiambonana amin'Andriamanitra no ananantsika eto ary tonga eto sika mba hiresaka ny zavatra rehetra amin'ny fahatoniana ampanajana miasa ny fanahy. Tonga eo amin'ny piano mpitendry eo amin'ny 5 minitra mialohan'ny fanombohan'ny fotoana firana manomboka amin'ny lalao malefaka indrindra. Maty teo amin'ny azo fijalinany tompoko, eo no hitaranako ny fanadiovana ny ota. Na karazana hira tsara malefaka tena ampatonina zay no mitondra ny fanatrehan'ny Fanahy Masina ao amin'ny fivoriana. Hitanareo eny ary petraka eo ny olona, ny sasany am'ireo dia tena indro misy mitomany ary makeo amin'ny altara mibebaka mialohany anombohan'ny fivoriana akory azy. Eo ny Fanahy Masina hitanareo mivonina ny amoaka zavatra ny fiangonana.
mivavaka ny kristianina maka ny toerana izy ireo tsy hoe mipetraka eo sady mitsako silgoma manao hoe relidi omekely amin'ny lokomena anao ilaiko ny ainao tsara mila ao ainao tsara indray andro iny tany ampivaritra ambarako anao efa saiky nitsako ny tongotra ao tsy mbola nisy hitako nanao an'izao ahoana hoy anao ny amty mampalahelo nefa tsonareo zany hoe tranon'andriamanitra enatra zany tonga miangona ny vatany kristy eo ny misy atsika hoy reo olona eo akaikinareo indro ainao moa fa fony nisy nakeny nisy azao mety tsara zany raha nivelany fa raha iny eto dia tranon'andriamanitra tongava ary mivavaha raisy ny toeranareo ny iresahako eto dia tsy ny fiangonanareo akory rahalahy tsy haiko zay ataonareo fa ity tabernakle ity no resahako reto olona eto amiko reto no iresahako tanareo marina zany ankehitriny rehefa miditra eto toy zany ianareo dia tampotampoka eo mivoaka avy any ny pastora feno famelombelomana izy tsy ilainy mamaly an'izao na ny hafa koa indro izy fa mivoaka avy ao amin'ny andon'ny fanompony teo ambanin'ny herin'ny fanamasina izy miditra izy eo am'izay misy lelafo maro ihany koa efa tafangona eo efa saiko andro zany ankehitriny hitanareo mivezivezy eo zany mandroso eo izy raisin'io afatra avy amin'ny fiangonana zao ny lazainy tompo mila miala ao an-tranony rahalahy Jones izy orana sy rivodoza amin'ny ora tolakandro amely an'io faritra io esorony ny entany ary mandeha izy voarainy rahalahy Jones zany tsara zany voarakitra io zao ny lazainy tompo isy vehivavy atao hoe ranona ho avy eto anio ariva ary izy dia zao sy zao no nataony arak'izay vaolazaiko eny toy zany zany tokoa tapitra eo ny amin'io izay fotsiny efa naka ny toerany ao am-piangonana izy ireo eo zany tokoa entina avy eo ny afatra ary indro fa manomboka mitoroteny izy tsy misy tokony hanapaka azy efa vitany am'izany eny mandroso sika eo mitoriana ny afatra ary ny afaka fotoana foy rehefa ny raha vao tapitra ny afatra dia manomboka ny laram-bavaka indro misy vehivavy tonga efa nisy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ka nilaza fa ho avy izy hitanareo samy malala ny zavatra hitrangany sy raharay amitsika malala an'io tsy raharay amitsika hitanareo ny fomba niorenany finoana miaraka am'ireo lelafo eo aminareo reo ankehitriny manomboka amin'ny vangongo miaraka zany eny asa efa vita io zay fotsiny ilay vehivavy ohatra hoe madame ranona avy ao amin'ny tanàna New York mipetraka eto marina zany ahoana ny nahalalànareo an'izany afatra avy amin'ny tompo ho an'ny fiangonana zany fony ianao 9 taona mova tsy teo amin'ny toerana toy zao ianao ka nanao naka ny volan'ny fiangonana nangalatra zany dia lasa ianao ka nandeha nividy akanjo vaovao tamin'io marina zany zay mihitsy no nambaran'andriamanitra taminay anio ariva tamin'ny alalan'ny rahalahy ranona izay niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra rahalahy ranona nandika rahalahy ranona eto no nilaza tamin'ny famantarana fanahy hoe avy amin'ny tompo zany marina very zany eny koa zao ny lazan'ny tompo andeha itsio zany dia ho sitrana amin'ny omamiadanao ianao makany an-tranony rahalahy Jones maka fiara fitondranentany miemotra mampiditra ny entany ary miala lavitra eo amin'ny roa ora tolakandro rapitso raha vanisoweny rehetra hitanareo dia manome voninahitra ny fiangonana misaotra anao ry tompo Jesosy ny amin'ny fahatsaranao eny zay ny amin'io mba ampandrosoana ho an'ny fiangonana ankehitriny ahoana raha tsy nitrangy zany tao aniny ny ilazana azy fa na ratsy zany ny eo anivonareo tsy ho zavatra ratsy io mitadiavinareo nahoana no mitady zavatra ratsy nefa ny lanitra dia feno ny tena pentecoste aza mandray an'io solo ny ratsy avy amin'ny devoly io ny zavatra tena izy raisiny ananan'andriamanitra ho anareo zany koa dia aza mivory ao intsony ary aza mametraka zavatra eto mandra-pahatonga n'andriamanitra manamarina aloha fa marina ny anareo satria manampy ny fiangonana anareo sady miasa ho an'ny filazantsara ankehitriny azonareo ve ny amin'io ary niteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy misy olona ka mahalala ny zavatra mbarany niteny izy nefa misy dikany ny feo tsy raray avy misy dikany zao zany de fiteny anoany rehefa tany Afrika aho tsy onino an'izany mihitsy aho nefa zay rehetra feo nivoaka de misy dikany milaza ny baiboly fa tsy misy feo tsy manana ny heviny ka tsy misy dikany ny feo rehetra avoaka dia midika zavatra eny nandre olona nilaza hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra io ny anankiray indray ary zany de Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tanareo zany de ho azy zany de tsy misy dikany fa ho azy ireo kosa de fiteny toy ny tenenako aminareo rehefa misy mpandika teny zolo ny koza ny boasoto na inona koa mety tonga eo ny tsiraray voalaza eo mahazo an'io izy rehetra ary renirenareo am'ireo olona migonigony reny ka iverinareo fa miteniteny foana de tsy zany misy dikany io
ko dia tokony ajaitsika zany apetraka eo amin'ny toerany. Ankehitriny mety tsy nisy afatra ary, ankehitriny ny farana ny fivoriana efa vita ny atso eo amin'ny altara ary afaka kelikely ka tsy nisy afatra teo amin'ny nanomboana. misy olona mitsangana raha vao misy anaovany zany ny Fanahy Masina eny ony baiboly raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy angina na toy inona zavatra manosika anao iteny aoka ianao angina hoy ianao tsy vitako hoy ny baiboly hoe vitanao. Hitanareo koa zay no mandamina anio. Hitanareo aoka izy angina koa rehefa zany raha misy anaovany zany ka milamina ny rehetra raha tonga eo aminy ny Fanahy Masina mba hanome afatra dia aoka omeny zany. Izay mihitsy ny tokony ataonareo. Tonga aveo ny fandikana manao hoe misy vehivavy eto antsoina hoe Sally Jones. Antenaiko fa tsy misy manana zany anarana zany eto fa Sally Jones azonareo ambarao aminy fa zao no ariva farany iantsona azy. Aoka izy fanitsy amin'Andriamanitra satria kely sisan'ny fotoana nanany ety. Iazakazaka faingana arak'izay azony atao akeo amin'ny altara Sally Jones. Hitanareo satria antso farano azy eo. Hitanareo zay no manome afatra na ho fanamarinana na ntoy zany. Zay ny fiangonana pentekotista amperinasy. Tsy misy fomba mihitsy hitsofoan'ny fanahy ratsy satria zany dia efa manindry tsara ny baiboly hoe aoka ampifanarakarahany zany ary ho telo ka aoka horona telo no hitsara. Zay ny fiangonana nefa aiza no ahitantsika anio ankehitriny. Tsambikiny etsy manao foana miomesy ny sisa nefa misy miteny amin'ny teny tsy fantatra, misy mijery an'izany, misy miresaka zavatra hafa ary mitangorona eo ny pastora manao zavatra hafa na misy mitangorona eo fa tsy mety zany. Angamba eo ampitoriana ny pastora dia misy mitsangana ka manapaka ny azy amin'ny angamba eo ampamakina baiboly dia misy eo ampamakina baiboly dia misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra etsy. Oh tsia hitanareo eo ampitoriana eo ampilipitra ampitoroteny nefa misy olona mitsangana manapaka azy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy hoe ratsy io, tsy milaza hoe tsy Fanahy Masina io nefa tokony ahafantatra ny fomba fampiasana ny Fanahy Masina ianareo. Hitanareo ny fampiasana azy eny rasiko mbola mazaka anankiray hafa indray ve ianareo fa alahady rapitso koa asika andeha fotsiny ity misy anankiray ataoko fa isan'ny tena tsara petraka izy ity areto raha afaka aritra kely amiko mandritra ny fotoana fo ianareo azafady fa aveo dia ho tiako ianareo tiako ho azonareo zao nisy antony nitehirizako azy ity eto ity ny farany. Eno zao aloha ovakiko reo zavatra roa nantanelilay olona eo amin'ny taratasy efa tota izy ity voasoratra tena milamina tsara tsy haiko hoe avaiza izy ity tsy misy anarana sy niavana tamin'izy rehetra. Ry rahalahy BRANHAM move mety ho an'ny mpitoroteny ny mitako vola tsy akijanona mandritra ny fivoriana ka miteny fa nanambara tamin'ny Andriamanitra hoe isy olona tokony anome vola toy zao eo amin'ny fivoriana na raha mety zany dia mba tiako fatarina, raha tsy mety zany dia mba tiako fatarina. Nanahira-tsaina mafia io. Eny hitanareo sakaizy ambarako anareo zay everiko hitanareo eny tsy hoe mety no tokony ho eo ataoko fa matsiraviny zany. Eny zao no hevitra nandefa teo amin'ny sahan'as'Andriamanitra efa hitako ny fotoana zay tahaka ny hoe farafahakeliny fa tsy nanambola mihitsy aho dia hoy aho ampitapitao fotsiny ny fanatazan-drakitra ary nakeo amiko ny mpitatam-bola ka nanao hoe jereo bile misy $10,000 bangy eo amintsika zao arivo zao rangahy manam-bola ve nao any Jeffersonville mba andoavana anio. Hoy aho tsy misy olana nandefa hoeto Andriamanitra raha tsy zany dia tsy hoeto aho. Hitanao ampitapitao fotsiny ny fanatazan-drakitra ary talohan'ny faranany fivoriana nisy nanao hoe fantaro fa nametraka atao pokony hanome $10,000 ho an'izao Andriamanitra. Hitanareo zao aloha aoka ianareo voatarika ananao anio tsy mino aho ny amin'ny fitakina sy ny fangatahana ary ny fitalaona vola ataoko fa zavatra tsy mety zany. Eny ry lala raha izay no ataonareo azo atao andratranareo aho. Hitanareo mety nazo alalana avy amin'Andriamanitra ny anao anio ianareo saingy avy amiko any zany teny zany tsy mino ny amin'io aho. Eny efa nafantatra mpitoroteny mihitsy aho zao zay nakeo ka nilaza teo mihitsy aho. Eny tsy pentekotista akory io zany dia eny reo fiangonana zany. Hitanareo fiangonana hafa nisy fivoriana fitobina lehibe raha teo ry jety niaraka tamiko ianao maro ihany koa ny teo fa lany ny tolakandro rehetra dia ty anara-piangonana malazy ty roa natery tamin'ireo no niaraka zany dia toy ny fiangonana fahita toy ireo fiangonana moderna eto amin'ny tanàna sisisy teo amin'ny fivorim-be makotroka ka lany ny tolakandro rehetra fa nijory teo amin'ny lampiazy izy ireo sady nampitahotra ny olona hoe amotika ny vokatra izy ireo Andriamanitra
nisy polio ny zanak'izy ireo sy ny sisa toy izany raha tsy manome vola amin'ny fivorina izy ireo. Tena marina zany miaraka amin'ity baiboly ty eto anatriako. Hoy aho fitenenan-dratsy an'Andriamanitra sy amin'ireo mpanaradia azy zany. Raha mandefa anareo Andriamanitra dia izy no ianareo. Raha tsy izy no nandefa anareo dia aokary ilay anaram-piangonana no ianareo. Nefa ianareo raha mandefa anareo Andriamanitra dia izy no ianareo. Ahoana ny lalao an-tsehatra mandritry ny krismasy eo amin'ny fiangonana Fanahy Masina? Eny, raha mikasika ny Kristy dia mety ho tsy manino zany, fa raha mikasika ny dadabe Noely tsy mino ny aminy aho. Efa ambany tombo ihany aho raha ny amin'io. Tsy noko mitsy ny amin'ny dadabe Noely, hitanareo. Sy ny sasany amin'ireny zavatra ny krismasy kely ananan'izy ireo ireny ataoko fa fahadalàna zany, ary nefa ataoko fa nesoron'izy ireo avokoa ny amin'ny Kristy tao amin'ny krismasy ka nosoloany any dadabe Noely. Fa ny dadabe Noely dia tantarany foronina. Tsy mandratra anareo akory aho antenaiko zany raiky izy, nefa ambarako anareo. Voatsela teto teo amin'ny 5 taona lasa zay ilay mpitoroteny teto amin'ity tanàna ity ny pastoran'ny fiangonana lehibe anankiray teto an-tanàna izay tena fantatro tsara sakaizaoka akaiky. Raha nakeo amiko izy io dia Charlie Bonan, rahalahy maiky tsaroana Charlie Bonan, lay sakaizaoka akaiky. Nipetraka tao amin'ny Brown izy ary laza hoe tsy laza intsony mihitsy amin'ny ankizy aho na amin'ny zafikeliko an'io lainky io. Hoy izy ny zanako lahy kely nakeo amiko ndray andro teo amin'ny 12 taonany ary niresaka ny amin'ny dadabe Noely. Ary hoy izy fa ry malala mizavatra teneniko anao. Hoy izy mama no hainareo tsara dia nitantarany azy ny zavatra nataony. Aveo rehefa niverina izy hoy izy koa ary dada movy Jesosy ka zavatra mitovy amin'io. Ambarao ny fahamarinana. Ny dadabe Noely dia zavatra ny foroniny katolika. Ny amin'ity olona atao hoe Chris Kringle na Masida Nicolas, Masida katolika Allemana efa taona maro lasa fahiny zay nandeha teny ka nanisy sony ankizy ary nakalazaina izy ireo tamin'ny endrika fomba fanao zany fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Tena misy izy sady velona izy. Eny, indro misy fanontaniana ny farany izay tena ankehitriny jereo mety tsy miombon-kevitra amiko amin'io anareo, fa raha tsy miombon-kevitra amiko anareo dia tsarovy ataovy amin'ny fisakazany zany isitrakareo ve tianareo aho ary tsy tiako ny tsy te handratra anareo aho fa fotsiny tiako ny ho tsopo. Raha tsy vitako raha mandangy amin'ny zanako lahy dia mpandangy aho zany. Hitanareo tiako ny tenin'ny fahamarinana aminy. Koa teneniko azy ny amin'ny dadabe Noely. Hoy aho zany tokoa misy ny dadabe Noely, jereo tsara dada amin'ny alin'ny krismasy. Hitanareo fantarareo nakeo aho ndray andro ary nisy zazavavy kely nanontaniako mba ahitako ny amin'io. Azo antoka fa nazy valiny mafapo afako maly. Nisy tranombarotra nalehako ary nisy olona maro teo tao amin'ny Kakermaid fa nakeo aho mba hiatsena ary zay mivady tao zay ary nisy zazavavy madinika kely teo tsy mihoatra ny 12 volana ary teo izy sady nanao ny hira hoe dadabe Noely dia hoy aho teo amin'le seza kely hainareo tsara nipetraka tao aorianan'le fiara kely. Hoy aho tady any dadabe Noely anganao. Hoy izy ny raiko ihany zany ramose. Hoy aho hotahina ane ny fonao kely ry malala manam-pahendreny ianao. Ankehitriny misy anankiray tena manindry neto ry sakaizy ary eo amin'io dia ho faranantsika. Zany dia soratra masina mahafinaritra nefa manindrona ho an'ny olona rehetra raha ny fahitana azy. Fa nampametra-panontaniana taona maro zany fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ireny ihany ary ny vady malalako ry mipetraka etsy aoriana etsy. Rehefa reny fanazo ny fanontaniana io aho anitolakandro dia hoy izy ry Bily fomba ahoana namalinao an'io. Hoy na dia ny tenako aza nanontany tena hatrany. Hoy tsy nahazo an'io mihitsy ny tenako. Ary hoy aho tongava ny mariva ary malala anao zay tratrako aho miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Ry rahalahy Branham mba azavao zavady ny Hebreo 9:4 hatramin'ny 9. Nisy fotoana zany tena hitanareo ankehitriny ilainareo eto nitodika amin'ny finotsika amin'ny fahasoavana amin'ny antoka ananan'ireo mpino ny faharetan'ny olona masina. Ny faharetana zay no izy ho an'ny olona masina. Hebreo 9:4 hatramin'ny 9. Eny raha vao tapitra zao dia antenaiko fa anampy Andriamanitra mba nazavany tsara aminareo. Mialatsiny aho nanana ny afatro amin'ity arivo ty aho mety izay ihany angamba no toriko raha pitsy maraina amin'ny fivorina dia andeha aho. Eny tena manindry izy ty. Hitanareo
ankehitriny ilainareo ny mijery tsara ankehitriny tsarovy zao no inotsika sy ampianaritsika eto amin'ity fiangonana ity tsy zay rehetra tonga eto ka mikikiky na izay rehetra miteny amin'ny teny tsy fantatra na izay rehetra mandray tanana mpitoroteny no manana fiainana mandrakizay nefa mino sika fa raha anananareo ny fiainana mandrakizay raha nanome anareo ny fiainana mandrakizay andriamanitra dia anananareo mandrakizay zany hitanareo satria jereo raha tsy zay jesosy ary dia voapirofo mpampianatra santoka ao amin'ny masida jaune 5:4 hoy izy izay mandray ny teny ka mino zay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina fa tafafidra ny ala tafafatesana ho amin'ny fiainana koa amin'ny adikefitra zay rehetra nomeny ray ay tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izy soratra masina no ambaraka eto zay rehetra manatona tsy misy mahay manatona ay raha tsy tao amin'ny ray izy aloha ary zay rehetra nomeny ray ay no anatona ay tanareo ary zay rehetra manatona ay zaho anome azy fiainana marak'izay masida jauna enina ka anangana azy amin'ny andro farany zay ny teniny ankehitriny jereo raha tiako niverina ao amin'ny efesiana toko voalohany paoly no mitory eto kanefa ireo kortiana samy nanana fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy niry izy ireo tsy kiatrareo fa tsy nanana ny olana io fiangonana sasany tsy nilazana inona na inona mikasika an'io mihitsy izy move efa nisy toerana nanonany ny amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra tao amin'ny fiangonana efesiana ny fiangonana romanina tsy nananan'izy ireo toy ny kortiana ihany no fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny sisy saingy araka ny lamina no nananany azy tsy vitan'ny kortiana tsotra zao no nanana ny lamina hitanareo saingy nakeo paoly ary nametraka ny fiangonana araka ny lamina eny izy inoko fa arak'izay lazainy orary roberta hoe andriamanitra dia andriamanitra tsara tsy nonareo ve zany aroenareo fa ahonany amin'ireo pentekotista miteny amin'ny teny tsy fantatra rahala BRANHAM everiko fa manana ny fanahy masina izy ireo azo antoka fananany eny ary nahoana jereo inonareo ve fa andriamanitra tsara izy ho tomasy indray andro fantatrao ry tompo nino azy ny hafa rehetra hoy izy fantatra fa tena eo izy ho tomasy tsy inoko zany ny fomba tokana inokana io dia ilaiko ny anana pirofo anankiray ilaiko ny ametraka ny ratsatanako eo amin'ny lany voany sy eo amin'ireo mariky ny fatsika eo amin'ny tanany andriamanitra tsara izy hoy izy aviry tomasy indro ary ho tomasy mino ankehitriny hoy izy endry tomasy satria nahita ianao ka natsapa ary nametraka ny tanako ny tananao teo amin'ny lany voako dia mino fa lehibe kokoa toy inona ny valim-potian'izay tsy nahita mihitsy nefa mino andriamanitra tsara izy omena anareo zay ry ny fonareo mazava ho azy andesika ino azy fotsiny zay no velo mahafato any satana rehefa misy olona miazona an'andriamanitra amin'ny teniny ry lalahy zay no mahafaty any satana amin'ny fotoana rehetra izany no velo mahafaty indrindra ho any satana rehefa misy olona iazona an'andriamanitra amin'ny teniny eny tompoko arak'izay voalazako hoe ny olona dia tsy velona fotsiny ho jesosy tamin'io arivio fa nyteny rehetra alokony ankehitriny mario zao eny ny andiny voalohany no anomboako azy koa aoka ilozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny kristy fa aoka androso ho amin'ny tanteraka isika ankehitriny ny voalohany tiako ho fantatra aneo amin'iza no hitenena am-paoly eto ny hebreo no voalaza eto fampianarana amin'ny boky ny hebreo io tsy zany ve ny jiosy zay nandany jesosy moa ve azonareo ve zany ankehitriny ny jiosy no iresahany eto tamin'ny fanehoana tamin'izy ireo fa ny aliko ny lalàna dia tandidy ho kristy hoe ny zavatra taloha rehetra dia tandidy ny vaovao eny jereo aoka ilozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ankehitriny miresaka amin'izy ireo nikasika an'ireo fampianarana izy aoka isika androso ka iresaka an'ireo zavatra tanteraka eny natao tanteraka ao amin'andriamanitra ianareo rehefa vita tompoka seny fanahy masina hatramin'ny andro fanavotana anareo zay nateraka andriamanitra janona voalohany no tsy manota fa tsy afaka anota izy satria ny voan'andriamanitra no mitoetra ao aminy ny lehilahy zay ny fenona tamin'ny fanahy masina tsy ilay mieritreritra ny tena nofeno fa izay nateraka ny fanan'andriamanitra no tsy manota satria ny voan'andriamanitra no ao aminy ary tsy afaka anota izy hitanareo tsy milazan'izany va baiboly
koa de zay ary ianareo dia tsy zay ataonareo dia fa ny tsy zay fieritreretana zao toy zao ny aminareo fa zay eritreretin'andriamanitra ny aminareo hitanareo tsy vitanareo ny ahoana raha manana fahazahon-dalana soratany be ny tanàna hoe afaka andeha 5 kilometatra isan'ora eto an-tanàna aho nefa isy polisy anakanahy sanatria ahoana nafahako hoe manota nefa misy raha fanatitra trany eo anatrehan'andriamanitra eo am'izay tsy ahafahany mahita akory raha indro fa misy parasoka eo amiko isy andriamanitra ferovatratra ny raha satria efa matysika ary fiainatsika de miafina am Kristy amin'ny alalan'andriamanitra vo isy tombokasy amin'ny fany masina fomba ahoana ny mety ahafahanareo hanao zavatra diso raha eo mason'andriamanitra raha mini manoto sika Hebreu 10 rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatra noho ny ota intsony tsy ho an'izay efa ao anatiny zany hitanareo ny anota ankehitriny andesika mbola maky any eny ary tanteraky sika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana afana amin'ny asa maty sy finoanan'andriamanitra ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro fametrahantanana ary ny fitsanganany maty sy fitsarana marak'izay ary zany ataotsika raha avelan'andriamanitra eny etony titsika nyboana avy amin'ny 14 fa tsy azo zay efa no azavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray anjara tamin'ny fany masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa mihemitra de tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana tahaka ny hoe raha ny fomba famakina azy eto hoe afaka indray ny fany masina ny olona iray aveo dia mihemitra izy kavery nefa tsy hainy atao ny anao toy zany hitanareo tsy hainy atao zany raha zay ny fandehany dia nanday ny Kristy hitanareo ho an'ny reto no azavaina indray mandeha reto no tsy afaka eny jereo eto iza ny resahany eto reto jiosy atreo an-tsisy tany reto no itenenany eto tsy nilaza mihitsy izy hoe lehilahy efa feno fany masina hoy izy raha nanandrany izy ny tenin'andriamanitra ankehitriny avela ho anome an'izany amin'ny endrika fanohanana mba hitanareo ka tsy ho diso an'io eny amin'ny reto jiso reto no anoratana mpino atreo an-tsisy tany ny sasany am'ireo hitanareo hoy izy ankehitriny avelantsika eo aloha reo asa ireo fa androsika ka iresaka ny amin'ny fataterahana hoy izy eny miresaka sika ny am'ireo batisa ny fitsanganany maty ny fametrahantanana sy ny sisa nefa aoko sika androso ankehitriny mba iresaka ny amin'ny fataterahana eny iresaka sika ny amin'ny fotoana idiranareo amin'ny fany masina fa efa ela ihany zay no nanarahanareo fivorina ary efa nahita n'ireny olo reny ianareo hijanoneo ihany izy ireo nefa tsy te hiditra izy sady tsy te hivoaka ankasitrahany izy ireo ny fany masina ho tonga eo ihany izy ireo ary mety manao zavatra ny fany masina de indro izy ireo fa hitsangana ka hika sy hitsambikimbikina eo no io nefa tsy mbola te handray an'izany ho an'ny tenany mihitsy izy tsy hitanareo fa ilaza izy ireo hoe eny tsara zany tsy azoko antoka loatra ny amin'io hitanareo mpino atreo an-tsisy tany tena malakaiky tokoa ka afaka nanandrana an'izany mihitsy nefa tsy raisiny io na de zany azy hitanareo eny mijanona manodidina eo ela tokoa izy ireo mandra-pahatongany hoe tsy ela ori zany mivaralila tanteraka izy ireo afaka nonona anaran'olona maro tao tamin'ny tabernakla aho nanao toy zany lavo endray ny hoe anavao ny tena no amin'ny fibebahana tsy misy fibebahana intsony azy ireo nampalahelo ny fany masina isitakamo izy ireo tena nanakaiky tokoa ka tena eto raha matika miaraka amiko ianareo fantatro fa tsy manana fotoana ianareo ankehitriny nefa raha matika ao Deutéronomia toko voalohany ianareo ka maky an'io de ahita zavatra mitovy ihany raisy tsoratra zany eto Deutéronomia toko voalohany eny ary atomboy amin'ny 17 ka vakeo hatramin'ny fahaenina amby 20 Deutéronomia ho hitanareo ankehitriny zareo ny Israely rehetra inona nataon'ireo olo reo tonga tao Kades Barnea izy ireo misy zavatra hitako ty tabernacle ty io tontolo pentecotisty io de eo amin'ny Kades Barnea am'izao fotoana zao teny zany mihitsy ry Rahalahy Vilona eo amin'ny Kades Barnea misy atsika ilay toerany fitsarana zao toy zao teo no ny toerany fitsarana fanakeny reo mpisafitany o Josoa eto eny nandefa mpisafitany aho na Mosesy raha ny marina
nandefa ampisafitany aho 12 anankiray lehilahy anankiray avy isaky ny foko nandefa azy ireo aho mba hisafony tany ka hiverina anao tatitra tsy zany ve fa rehefa tafaverina izy ireo dia nisivy tamin'ny 12 nanao hoe ô tanàna tsara io saingy ô mampalahelo tsy vitatsika niaky zany ô la misy an'ireo amoriteo ary tahaka ny tsingetany sika eo anilan'izy ireo olona mirongo fiadina izy ireo lehibe ny mandana izy ireo ô tena eny aleo kokoa zay ho faty tany Egypta tany toy zay nentinao nivoaka anaketo fa nitsambikina teo Kaleba sy Joshua kely mahery fo ka nampangina azy ireo nanao hoe vitatsika tokoa niaka an'io eny toby zay no ilaina eny jereo inona no nitranga nahalaly Kaleba sy Joshua fa efa nampanantena nio Andriamanitra tsy ahoako zay falebiazan'io natoy inona sakana misy natoy inona avon'izy ireo natoy inona falebiazany tsy misy ifandraisany amin'io zany nilazan'io Andriamanitra vitatsika niaka an'io ary fantatrareo moa fa izy roa ihany no olona tamin'ireo roa tapitrisa sy tapany namakina kao amin'ilay tany satria niazona ny finoany tao amin'izay nolazain'Andriamanitra ho marina izy ireo amen ny tabernakla amin'izao fotoana zao de eo Kadesy Barnea jereo tena nanakaiky tokoa reo olona reo ka tena nanandrana mihitsy ny voaloboka avy tao amin'ilay tany ny inana voaloboka izy reo fonina kany Kaleba sy ireo sasan'ireo ka nitondra voaloboka avy tany naka teo reo olona reo ka ninana an'io ô tsara izy zany nefa tsy vitatsika ireo zay nanandrana ny asa tsara an'Andriamanitra nanandrana ny Fanahy Masina nahita an'ireo fahatsarany zany nanandrana zany nanandrana ny tenin'Andriamanitra hitanareo ve zany tsy nisy tamin'ireo olona reo tsy nisy tamin'ireo ka navela nakao ringa natao amin'ny tany niany izy ireo taty amin'ny tany efitra tsy nakao mihitsy izy ireo nefa tena nanakaiky tokoa na de zany azy ka nanandrana an'io nefa tsy nanana fahasoavana sy finoana ampy mba handrobaka zany zay ny zava-misy eny enoy ho an'ilay olona malala zay nanoratra n'izao taratasy zao andeha hovakitsika fotsiny ny andiny manaraka jereo kely vetivety jereo Paoly eny andeha vakina ny andiny fafito fa izay tany mifoka ranonorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia maso fitahina avy amin'Andriamanitra fa zay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky miozona ary ny hiafarany dia odorana ankehitriny hitanareo ve ny voalazany ankehitriny jereo tsara nisy an'io fanontaniana io eto eny avy eo dia ho faranantsika nanahirana mafia taona maro zao zavatra zao namonjy fivoriana aho indray mandeha zay nisy olona miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tao Misaka Indiana eny eto anatrian'ny pino koa efa renareo ny am'ireo olon'ireo efa renareo ny tantarako ny fiainako sy ny amin'ilay lehilahy mainty hoditra nanao hoe eto la izy eny efa nambarako zany fa izao ny toyiny nahita lehilahy roa izy ireo nanome afatra ny anankiray nandika an'io ny anankiray nanome afatra le anankiray nandika an'io le anankiray koa rahalahy mety tsara zany fa teo hoy anakapo mahafinaritra tsy mbola nahita zavatra toy zao mihitsy aho hoy aho eto anivony anjely aho hoy anakapo tsy mbola hitako mihitsy zao miteny ny anankiray ary anankiray fa nipetraka tetsoarina aho toy ny mpitory-teny tsotra kely ka ndraindray tamin'ireo lehilahy roa reo sady nandray tanana azy ireo tsy mbola nahita olona toy zany aho teo amin'ny fiainako niteny afatra izy ireo nisy hafa nandiky zany ary nafinaritra io niteny anankiray ary nandika ny anankiray izy ireo fa nivadika ao fotsy toy ny tsoka izy ireo rehefa nanangana ny tanany hoy aho anakapo ô la taizary nisy ahy tamin'ny fiainako rehetra ty ilay zavatra hoy aho marina ny andreo pentekotista tena marina zany tsy mbola nahita marobe toy zany aho fa tsy lahy nanodidina teto teo amin'ny angamba tamin'ireo vehivavy teo amin'ny toby ray tanoany fa nifanditra izy ireo nifampiantso fiantonana ombola ainareo tsara toy zany fifandirana amin'ny afo tsy hoe manamavony vehivavy aho eto na toy zany fa mba mitovitovy amin'ny fidinany ranomasina ambany indrindra zany raha misy aminareo tsaronareo ry ralagrama mbola kely anareo tamin'izany fotoa zany ary koa toy zany zava-nisy fa niaino an'io aho ary hoe anakapo la latsaka eto anivondreo anjely aho fa ndray andro teo anjoro-trano teo amin'ny andro faharoa teo niaona tamin'ny anankiray tamin'ireo lehilahy reo aho hoy aho manao ahoana ianao tompoko hoy izy manao ahoana ianao hoy izy mo iza no anaranao de hoy aho BRANHAM hoy izy avy aiza no niavianao avy eto hoy aho tsy avy any Jeffersonville hoy izy fa tsara zany pentekotista ave ianao
oia tsy tompoko tsy izy a oia tsy ekeko fotsiny fomba eo am pentekôtiste tamin'ny fandraisany Fanahy Masina oia na de zany aza oia hianatra ny maheto ah hoy izy fa mety tsara zany ary teo ampiresahana taminy voarombako ny Fanahy to lay vehivavy teo Patsakana tena kristianina izy io ry lalahy tsapako fa tena izy tokoa izy io tsara ny aminy eny ianareo rehetra firy no efa nanatrika ny fivoriako ka nahita an'ireo zavatra nitranga tanareo fa tena mety tsara tanteraka ny amin'ny lehilahy io ko dia oia nakapoho koa mahafinaritra zany saiky efa arivo tamin'ny tolakandro io niaona tamin'ny anankiray ah oia manahoana ianao tompoko hoy izy manahoana ianao iza ny anaranao de nambarako azy ary hoy izy mba move pentekôtiste ianao oia tsy tompoko tsy tena hoe pentekôtiste tsy zany ah oia nianatra fotsiny maheto ah hoy izy oia hoy izy efa mbarandray Fanahy Masina ve anao oia tsy fantatro oia raha araka ny zavatra nananareo ataoko fa tsy anarako zany hoy izy de hoy izy efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra ve anao oia tsy tompoko hoy izy tsy anananao zany le izy ary oia fa ataoko fa marina zany oia tsy fantatro vao roa taona latsaka zay no nampitoro teny ah ary oia tsy fantatro loatra ny am'zany oia angamba tsy fantatro hoy izy tsy mazava amiko ny satria niezaka niazona azy ateo hitanareo mba androbahako an'io ary rehefa nataoko zany de indro fa raha nisy petsara velatsy efa nifanena tamiko de isan'io mainty volo ny vadiny nefa miaina miaraka amin'ny vehivavy fotsifotsy volo izy mananjanaka roa aminy ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandiky zany tamin'ny fomba tantera arak'izay tokony isy fa ho iaho ankehitriny tompo ao amin'inony zao nidirako zao avy teo am'izay nataoko hoe anjely tsy haiko tsony zay misy ah oia miazona ny fototra tsy maintsy araka ny baiboly zany tsy maintsy marina io fa misy zavatra tsy mety anoany tompo ahoana ny mety isiny zany nakao amin'ny fivoriana aho io arivo io de nirotsaka io Fanahy io rahalahy afaka natsapany io ianareo fa ny Fanahy Masina ny teo eny tompoko raha tsy izy io dia ho nanambara tamin'ny fanahiko zany hoe tsy Fanahy Masina io mbola mpitoro teny tanora ihany ateo ary tsy haiko loatra ny fomba ny amin'ny famantarana fanahy nefa nipetraka teo aho ary fantatro fa le Andriamanitra namonjy ahy mihitsy nisy fahatsapana mitovy tamin'ny tsapako fa to anivatsivan-tafy mihitsy ny tenako nafinaritra loatra ny fahatsapana nisy tao amin'ny efitrano io ary hoe anakapo 500 teo ny olona teo ary hoe anakapo lahy andiandrona telo teo izy ireo no niara-niangona teo ary hoe anakapo fa ahoana ny mety isiny zany eny nirotsaka tamin'io efitrano io toy zany io fanahy lehibe io ary teo ampijerena n'io tranga zavatra io ah niteny tamin'ny fiteny tsy fantatro ireo olo reo nandika ka nomeny tsara ny afatra nefa ampiatsara velatsiny anankiray fa ny anankiray de tena lehilahin'Andriamanitra de hoy aho fa nisavorita-tsaina tanteraka aho tsy haiko ny atao fa taoriana kely zany nisy sakaizako akaiky rahalahy Devis fantatrareo nanomboka nilaza hoe saribakolo ny tenako kilalao-mbafy kely zany hainareo tsara ary koa tsy nanambady ateo ko dia nanomboka nilavaniny tamiko tsy akijanona izy toy ny hoe nitady zay fandonana tamiko ary nisy zavatra kely nataonay fa nireninareo sy zay rehetra no nanao fivoriana teto sy terona nodidina teto ny tabernakla mbola tsy nampiasaina tamin'io fotoana io ary anao fivoriana kely teto sy terona nodidina teto zay fa ndray andro tamin'ny farany rehefa tafaorona ny tabernakla taona maro tatio arina nakeo amin'ilay zofaliako tao Grinsmill aho mba hivavaka satria nilaza zavatra matsiravina ny amiko rahalahy Devis teo amin'ny fivoria tao amin'ny gazetiny ty azy aho tsy tiako isy zavatra hitranga aminy koa dia nakeo aho mba hivavaka ho azy ary nakeo aho niditra tao amin'ilay zoy ary nijanona teo nandritry ny 2 andro teo fa hoy aho tompo mamindrafo aminy tsy te hilazan'io izy ary hoe nakapo fantatra aho nisy soratra masina nandalo tampoka tato an-tsaiko de nivoaka aho ary nisy vatakazy teo mbola eo ihany io vatakazy io nipetraka teo aho voatsely latsaka fitena tendrombohitra ka tsy valana teo amin'ilay lalana kely zay nisy teo no lay lakan-drano ary nisabaka fotsiny teo amin'ilay vatakazy aho nijery an'ireo tendrombohitra teny lafitra teny ary napetrako teo toy zany baiboliko hoe anakapo fantatra fa nisy soratra masina tato an-tsaiko ilay mpanefy varahana efa nanisy ratsy be loatra sy nilaza zavatra maro ainareo tsara hoy anakapo ataoko fa maky an'io aho nosokafako ny baiboly de hoy aho fa nifafako ny tarehako ary nisy rivotra nitsoka dia navadiny tao amin'ny Hebreo eniny zany fa hoy aho tsy eto ny misy an'io dia navadiko toy zao zany fa nitsoka indray ny rivotra ka namadika an'io teo indray de hoy aho fa afafy zany fa nitsofo ny rivotra niverina eto indray io ko dia hoy anakapo fa ataoko fa hovakiko zany ary voalaza hoe fa zay efa nozavainy indray mandeha de tsy azo efa nandray anjara tamin'ny Fanahy Masina efa nanandrana ny ten'Andriamanitra sy ny hery ny fiainanao avy hoy anakapo fa tsy hitako ny tena tiana zay no vakiko indray io ilay toko rehetra tsy nisy hitako hoy aho fa ajaniko eo ny amin'io ary nahitan'io tony teo aho fa niverina tao indray zany de noraisiko zany ary hoy anakapo fa inona zany novakiko hatrany io de novakiko hatrany de novakiko hatrany hoy aho tsy azoko zany de mbola ary novakiko ny teo ambany zay efa nozavainy indray mandeha de tsy azo de tonga teo amin'ny toerana zay lazany hoe fa izay tany mifoka ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara
ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahina avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny itsarana azy dia ny odorana. Oya, manontany tena hoe inona dikan'izany, koa dia eny tsy nisy zavatra neritreretiko raha teo aho, fa noheveriko fotsiny fa ary raha mbola nipetraka teo aho noheveriko fa anome fahitana ny amin'ny rahalahy devisa sy ireo sasany teo ny tompo, fa nipetraka teo aho nijery ary hitako fa nisy zavatra niodikodina tetsy amin'ilay loasa kely teo anoloko, zao tontolo zao no niodina teo ary hitako fa tena potika tanteraka zany, to tahaka ny avina saina ny rehetra. Ary nisy lehilahy nandroso teo sady nanana zavatra lehibe teo anoloany izay feno vo ary namafy ny vo teny amin'izay tany rehetra nandalovana izy ary nandeha hatrany amin'ny farantany izy ka dia tsy nahita azy tsony aho. Ary raha vao tsy nahita azy aho dia indro fa nisy olona tena nisokosoko ny fahitana azy, nanao akanjo mainty, nandeha tetsy teroto izany ka nanipy an'ireo voratsy ary nijery an'io aho. Ary raha mbola niodina ihany ny tany afaka kelikely naniry ny vary ary efa naniry ny vary nipotra teo ny songisongo, ny roy, ny tsilo, ny ahidratsy matsilo sy ny sisa, ny ahidratsy misy poizina sy ny sisa nipotra teo amin'ny vary ary niaraka nitombo izy rehetra. Ary indro fa nisy maintany mafy teo dia nanondrika ny lohany toy izao ny vary ary ilay songisongo kely, ny roy, retsilo niondrika ny lohan'izy ireo. Ny ahidratsy rehetra dia samy nanao ny aina toy izany, tena reko tsara zany ary nitady orana izy ireo, orana ary afaka kelikely. Indro fa nisy rahona lehibe tonga dia nilatsaka mafy ny rano ary rehefa nilatsaka teo zany dia niarina ny vary ka nanomboka nika voninahitra, aleloia, dia raina ny tompo. Niarina ny ahidratsy matsilo ka nika voninahitra, dia raina ny tompo, aleloia. Ny roa sy ny sisa rehetra samy nandihy teo amin'ny sasady nika hoe voninahitra, aleloia, dia raina ny tompo. Fa hoy aho tsy mazava amiko zany, niala tamiko ny fahitana dia nilatsaka teo amin'ny ondray aho, ireo songisongo izay akaiky ny ozina nazava tamiko teo. O Jesosy, ny orana dia milatsaka amin'ny marina sy ny tsy marina, afaka mipetraka eo amin'ny fivoriana ny olona iray, afaka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, afaka hikasianao tahaka an'ireo sasany ireo amin'ny alalan'ny faniamasina marina, nefa dia mbola tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Tena marina zany. Mova tsy nilaza Jesosy hoe maro no hitsangana amin'izany andro zany ka na hoe tompoko tsy efa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao va, tsy efa naminany ny toroteny tamin'ny anaranao va, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va. O Jesosy, miala amiko ianareo mpanao meloka, tsy mba fantatra ianareo hatrizay. Ahoana ny amin'izany? Teo mihitsy no dikan'izany. Hitanareo nanandrana ny ranonorana tsara avy tany an-danitra izy ireo, nefa hatramin'ny voalohany dia efa tsisy. Hatramin'ny voalohany efa diso ny tanjony, efa diso ny antony nanosika azy ireo, ka tsy vitanareo nilaza hoe ainareo tsara hoy izy tamin'ny fijijana, akeny va izahay ka ongotana izy rehetra ireo, hoy izy aoka ihany ara-maniry izy ireo. Fa amin'izany andro zany ireo tsilo sy ahidratsy ireo dia hodorana miaraka, fa ny vary no any antsopotra. Eny, ahoana nahalalànareo hoe iza ny tsilo na hoe iza no ahidratsy na hoe iza ny vary? Ny voany no ahafantaranareo azy. Hitanareo raha lasy anabavy, ny aso tsara dia tsy afaka amo voratsy. Na toinona anatratranareo eny amin'ny lalanareo eny foana zany, koa ho anareo mikatsaka ny batisan'ny faniamasina, faly aho fa nisy nanoratra an'io. Hitanareo eny, ireo mpinatra eo an-tsisy tany tamin'izany dia teo anivon'izy ireo mihitsy, voafora tamin'ny famorana nisy tamin'izany izy ireo, tena nandroso nakeo amin'ilay tanàna nampanantenan'Andriamanitra teo amorony zany mihitsy. Ary betsaka ny olona nandroso atreo amin'ny morony io, andeha atreo amin'ny batisan'ny faniamasina izy nefa mandany io. Tsy sitrany ny afo tena tanteraka, andeha hatreo amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny soratra masina izy, nefa nomela mosiny ka andahany io mba tsy hijery an'izany intsony. Tsy misy soratra masina na dia iray aza ao amin'ny baiboly rehetra ka nisy olona efa natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanakary faniamasina, na dia soratra masina iray aza. Ny fiangonana katolika ny nanomboka an'io, lasa nakatoerana atao amin'ny Lutera, atao amin'ny Wesley ary nanivatsiva teto. Tena marina zany fa nilamina ao amin'ny soratra masina dia amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy. Zay ny batisa apostolika. Tsy afaka anao an'izany ianareo nefa hijanona amin'ny anaram-piangonana. Marina zany. Eny, hitanareo ve ireo zavatra ireo? Ny batisan'ny faniamasina, ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy, ireo zavatra izay navoaka an'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, faripo. Oh ianareo rahala BRANHAM, isaoran'Andriamanitra, famaripoa.
izay no fahitana azy nakao eo a voatsela ary nisy nanontany ahy nanoratra taratasy ka nanontany ah raha nanao batisa ny olona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho tsy nivaliko mihitsy nefa hitan'izy ireo ihany io de nisy mpitoroteny 6 ny sitaka izany ve no faharipo sa hoana faharipo fanaovatsoa famorapanahy fahalemepanahy faharetana ary ny fany masina hitanareo raha lasena bavy eo amin'ny kadesy barniasika manandrana anareo ankehitriny nilatsaka teo amintsika ny fany masina maly arivo nakao amintsika tahaka ny rivotra amin'ny fofofofo nipetraka teo amin'ny maro taminareo zany maro androany reo mpitoroteny namango tokantrano tetsy teroa nametra tanana sy ny vavaka ho an'ireo zay nikatsaka ny fany masina aza raisina ny tsy tena izy aza zay karazana tabataba ny raisina aza zay karazana fahatsapany ivelany raisina miandrasa ianareo mandra-pahatonga an'Andriamanitra mamola volanareo ka manao anareo ho famoronana vaovao manao anareo ho olom-baovao manandrany anio ianareo ankehitriny manandrana anio fotsiny nefa velao ny voromailala hitarika anareo avetrany eo amin'ny latabatra fa miara-mipetraka eo ny zanak'ondry sy ny voromailala ka iravoravo marak'izay eo amin'ny tenin'Andriamanitra satria ijoro hatrany izandry rehefa tsisy intsony ny lanitra sy ny tany itoetra ny tenin'Andriamanitra mariny zany miangavy re mba aza iverina ho mandray tendrony aho raha zany ny fahitanareo azy dia tsy zay ny tiako atongavana raha to antenaiko fa navaly andreo fanontaniandreo aho fa nataoko arak'izay farafahalalako azy zany koa noho izany ao amin'ny Hebreo enina raha ijery tsara ianareo Paoly dia niresaka tamin'ireo Hebreo zay nilaza hoe fa miaraka aminao zahay saingy hatreto ihany tonga eo izy ireo hitanareo ozy eny ianareo ireo zay tonga eo ka nanandrana vao tafajery tetsy amin'ny farany efitrano aho mba anehoana aminareo ny porofo fa misy Andriamanitra velona antenaiko fa tsy aneligelina ny olona io zany tonga avy teo amin'ny fivirina anankiray aho voatsela ary tonga teto nanambara taminareo fa misy sakaiza mahafinaritra tena namako akaiky mpiara-miaza amiko lehilahy nanao soa lehilahy efa teo amin'ny fiangonako sady efa rahalahiko Busty no ny antsoko azy ny anarany dia Everett Rogers mipetraka atao Milton firy matsiaro natongavako teto nanambarana io nitsirara atao amin'ny hôpitaly izy nandidy azy ny dokotera nosokafa ny tenany nefa feno mamiadana loatra ka nozairin'izy ireo fotsiny ho faty miandalana izy io afaka herinandro vitsivitsy eo faty izy io azo antoka tokoa fa zay no isy vitany aminy zay tsaronareo ve fa teto amin'ny lampiazo any vavaka ho azy nakeo aho ary nakao amin'ilay efitrano nisy zavatra nanesika ny foko nakao amin'ilay efitrano aho ary rehefa afaka namoaka ny olona rehetra aho mba afahako nitsirara teo rahalahy Evert ary tsaronareo zao niditra aho hoy aho ry rahalahy Busty ny antsoko azy fa iny raha nanao fivirina teny ambany reo azo misapatsapana teny tetsy amin'ny avoana ireo metodista rehetra kerty niaraka tamin'izy ireo nisokosoko teo nanarangarana avy teo amin'ireo sapam-bolopoka mba ahitana zay zavatra olazaiko sy ny sisy natao ohatra izy ireo fandrao androaka azy ny fiangonana metodista dia nakeo aho ary nisy fahitana teo fa nahita ena ny vangongo tao anaty finosakanina aho nahasotrondro maromaro aho ary nakambako izy ireo nasiko andreny tady reny dia nifatorako ary efa nijery aho tao amin'ny fahatana avokoa zany namela dian'olona teo amban'ilay azo misapatsapana aho tao amin'ny arivio ary nakeny atapony avoana teo amin'ny rahalahy raity ary tsy nahita intsony izy ireo niampitsy marainan'io laza hoe aoka tsisy aminareo raha mbola teo ampitoriana aho nisy an'io azavana io tonga io andriafy io no niantona teo anatriako ka nanao hoe miala eto ka mankanesa anaty ala iresaka aminao aho tamin'io andro viany niampitsiny iny vao nahita teo amin'ny avoana izy ireo fa teny ambony teny aho nafeniko tao anaty ahitra ny fiarako ary nianika ny tendrombohitra aho ny vavaka nandrisy ny ala sy niampitsiny iny niakatra teo ny sasany tamin'izy ireo hitan'izy ireo ny fiara ary niakatra teo io no andro nandraisany rahalahy Graham sy Nelinina eto ny fany masina ka niantsona azy tao amin'ny fanimpona teny ambony teny teo amin'ny sisiny avoana nisy aho ary nanambara tamiko izy ny amin'ireo zavatra maro tokony atao sy ny amin'ny fifandraisana nananana niaraka nomeny fahitana aho zay nahitako an'ireo trondro voafalitra reo dia hoe io ny fiangonana ao Milton nisy 4 na 5 tamin'ireo ny ala dia hoy aho izy io hoy izy ny anankiray amin'ireo dia Guy Spencer sy ny vadiny ny anankiray dia Lai Spencer anankiray sy ny azy ary nisy hafa koa nambarany reo zay ala nambarako tamin'izy ireo hoy aho aoka tsisy inakanina izay mivady dia tsy talohan'ny vadinay zany ary nody nijanona tao amin'ny ranabavy Spencer izy nandritry ny alina vehivavy mahafinaritra lehilahy mahafinaritra Guy Spencer tena lehilahy mahafinaritra tsy misy toazy ary dia anakeo izy ka hoy eo Paul eny jereo
tam meda hoy izy eny re meda mino andranadabilina aho hoy izy nefa rehefa nonopal nilainy nihinana atody jambon dia nakeo izy ka nanendy atody jambon de nipetraka teo ihinany zany ary nanomboka nivavaka izy de niondrika teo amin'ny latabatra nytomany fa tsy afaka nikasika an'io de nandeha nitady ahy izy ireo teny ambony avoana teny tamin'io andro io no nanambarany ahy marina ny zavatra hitranga hoy izy ialy reto ary koa ialy reto nefa nisy andiany ena tao anaty fonosakanina teo hoy izy tery izy io ho an'ny atimoarina ho an'ny vahoaka ao Milton andray arivo iny rehefa nandreany rahalahy crèche aho nipetraka teto izy omaly arivo iza tsy rahalahy crèche eto venao zao arivo zao rehefa tonga teo amiko rahalahy crèche niantso ahy izy ary nitomany ranabavy crèche nitsirara teo ny rainy hoy izy re rahalahy Bill aza ambara aminy eo adalam-pahafatesana izy hoy izy misy mamiadana mikika azy efa nandidy azy ny dokotera ary feno mamiadana tsy misy tozany tsotro zao aminy ary Will Hall tsaronareo rehetra ny aminy rehefa nandidy azy dokotera io ihany ka tena feno mamiadana izy efa ndeha iaza votsira tao amin'ny maraina io ary teo nahitako andreo poma niatona tao amin'ny efitrano tsaronareo ve tantara io fa velo io lehilahy io am'izao andro zao efa taona maro lasa zay pisakaiza amin'ny rahalahy bestige io fa nakao amin'ny hôpitaly aho lay hôpitaly vaovao tsy tsaroko zay antsony izy reo azy any New Albany lay hôpitaly vaovao fa nakeo aho mba hijerany besty ary rehefa niditra tao amin'ny efitrano aho de hoy aho ry rahalahy besty hoy izy rahalahy Bill noraisy ny tanako sady nifiny ny mafy tamin'ny tanany mpiaditra anainy tamin'ny ady lehibe voalohany izy io tsy hoe lazaiko zany satria manatrika eto izy fa io ny tena tsara fo indrindra tamin'ireo zay niady tamin'ireo zay nanao an'ilay lobaka manga efa tota no azony ny tanako efa tany an-tranony aho nihinana tany an-tranony natory tany an-tranony tena tahaka ny rahalany mihitsy reo zanany sinsisa tena mitovy amin'ny pralahy tokoa zay lehilahy mahafinaritra ary izy nefa tsy mbola nanana fahatsapana lala niaraka tamin'ny tompo mihitsy izy nataoko batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ndray andro rehefa nisy mpitoro-teny metodista nanao hoe zay rehetra natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoa atao amin'ny trano laiko eny ary nivoaka George White sy reo mafy reo nakeo aho nitolakandron'io ka nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny Tottenham Ford nakao anaty rano fiangonany rehetra ka natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ko dia nitozako ihany lamina tsara zany momba anareo Andriamanitra iza no atohatra anareo tsy haiko ny niafarany io lehilahy io na zay nahazo azy na izany na tsy zany nakeo amin'ny hôpitaly aho nisy abestiny tsy rara teo zay feno mamiadana na de ny dokotera aza nandatsy tsy nanao na inona fa tsy namerina nanjaitra azy o besty tamiko hoy izy ry rahalahy Bill misy antony zao nisy zavatra nitranga hoy aho endry besty nanomboka nahatsapa ny fanahy tahaka ny rivotra amin'ny fofofo zay resako aminareo io aho hainareo tsara niditra teo hoy izy rehefa niditra teo aho nisy havana tetsy anjorotrano nakatoerana teo anjorotrano fanekena ny havana fanekena Andriamanitra nanao fanekena tamiko teo amin'ny tendrombohitra io Andriamanitra tamin'io andro io napetrako teo amin'ny rahalahy Besty ny tanako ary nivavaka ho azy aho ho dokotera ho faty miandalana izy io iaratsy ny toe-batany tsy misy azo atao aminy ho faty izy afaka andro vitsy ary Besty Rogers efa herinandro maro lasa zay ary Besty Rogers de mipetraka itsyarinitsy eto am-piangonana zao arivo zao salama sy matanjaka tsara noho zay rehetra nahitako azy teo amin'ny fiainako mitsangana ianao rahalahy Besty io izy andesika hideran'Andriamanitra isika rehetra niangona tao amin'ny trano ambony izy ireo samy nivavaka tamin'ny anarany vita batisa tamin'ny Fanahy Masina sy ny hero amin'ny fanompona eny zay nataony ho azy ireo tamin'io andrio no ataony aminareo koa tena faly aho raha milaza hoe isany aho isany tena faly aho raha milaza hoe isany aho Alleluia isany aho tena faly aho raha milaza hoe isany aho tsy nidera tena ho zavatra ireo olona ireo na nalaza teo amin'izao tozao fa samy nandray ny Pentekosta ho azy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ka manambara ankehitriny etsero fa tsy miova ny heriny tena faly aho raha milaza hoe isany aho tena faly aho raha milaza hoe isany aho Alleluia isany aho tena faly aho raha milaza hoe isany aho koa tongava rahalahy io ka tsao io fitahiny io anadio ny fonao amin'ny ota izay ampaneno andreo laklosy ny fifaliana ka iazona ny fanahinao irehetra
mirehitra tapoko zany ankehitriny. O voninahitra ho an'ny anarany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Aoko sika iran'io. Isany tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Alleluia. Isany aho. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Firy no isany atsangano tananareo? Ola. Toinona ny afaliko fa isany aho. Isany aho. Isany aho. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Alleluia. Isany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Niangona tao amin'ny trano ambony izy ireo, samy mivavaka tamin'ny anarany. Vita batisa tamin'ny fany Masina sy ny hery ho amin'ny fanimpona. Eny zay nataony ho azy ireo tamin'io andrio no ataony aminareo koa. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Isany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Alleluia. Isany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Ankehitriny raha mbola iraintsika ihany famerenan'io, tiako raha itodika ny tsirairay aminareo ary raiso tanana ny hafa atao hoe isany va ianao hitanareo. Eny ary. Isany. Fantatro fa isany ianao rahalahy Levilina. Fantatro fa izy ianao rahalahy. Isany. Isany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Tsy mahafaly anareo va raha isan'izy ireo? Firy no aniry no isany atsangano ny tananareo? Eny ary. Ankehitriny iran'izao anareo aho koa tongava ry rahalahy akeo ka tsao io fitahin'io anadio ny fonao amin'ny ota zay ampaneno andreo lakilosy ny fifaliana ka iazona ny fanahinao irehetra. Mirehetra tapoko zany ankehitriny. Voninahitra ho an'ny anarany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Isany aho. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Alleluia. Isany aho. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Tsarovy mivolaza ilay zazavakely ry Petera mova isan'izy ireo ianao. Faly tokoa aho. Ary ianareo tsara fa ho Petera tamin'ny andro Pentekosta. Ity ilay izy. Ary nilazatrany aho hoe raha tsy zao ilay izy dia efa faly aho raha manana zao io mpiandrasana zany ho tonga. Marina zany. Faly aho ny amin'izao satria isany aho. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Isany. Tena faly aho raha milaza hoe isany aho. Tsy mahafinaritra va zany? Miara-mipetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, miombona amin'ny fanahy, miombona eo amin'ny teny, miresaka andreo zava-tsy ho avy. Mahafinaritra tokoa zany. Faly tokoa aho amin'ny fahafantarana an'io. Ary ianareo tsy faly venareo fa kristianina, tsy faly venareo raha eo ambany raha niotanareo. Ho avy izy ndray andro any ary andeha hiaraka amintsika koa eritrereto hiala amintsika ny fahanterana rehetra, ny aretina rehetra, ny fahoriana rehetra, ny fiainana mety maty rehetra dia iova. Afaka matsiary fotsiny an'ilay rahalahy antitra malala teto avy. Tsaroko, firy no matsiary ny Rabila Osonna. Ny akamaroanareo
to mbola mahita azy am'ilay tena efa totetsy aho fa nipetraka tetsaorina tetsy aho nira ny hira fo io izy rasikely raha tedy ezaka ahitana raha vitako ny andrainy feony io tsy fantatra misy ampitsy mamiratra miandry ahy misokatra midanadana be reo varavarana perileo fa rehefa mamaky an'io sary ny fahoriana io aho dia hitsahatra any ankoatrany ndray andro any any ankoatran'izay takatry ny mety maty ndray andro any Andriamanitra ihany no malala hoe aiza sy rovina hijanona ny fiodinan'ireo kodian'ny fiainana mety maty dia andeha onona ao atendrombohitry ziona eny reo kodia kely zay miodina ao anatsika reo ny fahitana ny fandrenesana tsiro ny fahatsapana ny fanambolona ny fandrenesana-peo reo tao ampandrenesana kely reo kodia miodina ao am'izao fiainana mety maty zao hijanona tsy odina izy reo ndray andro any dia hoeo aho ny tena kosianareo andeha onona ao tendrombohitry ziona isika tiako zany ary anareo ny fahalalana fa manana ny mantoka voatao isika eny ary firy ny malala n'ilay iratsika batista fahiny eny hovatsika ny hira andetsika anao ale iratsika firavana raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zaza ory sy maonena fa ho fifaliana sy ho fampiononana ho anao zany raiso io minaiza aleanao raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy atao fotsiny zany raha mandeha nareo eny ary ataovy miaraka ary azadino fa amin'ny 7 ora maraina no izarana ny karatra fakatabavaka ho an'ny fivorina anomboka amin'ny 7 sasany ny fivorina itory aho amin'ny 10 ny fotoana ivavahana ho an'ny marary dia anomboka eo amin'ny 12 reo rapitso tolakandro rapitso ariva dia ho afatra fitoriana filazantsara ny eto amin'ny tabernakla ary rapitso ariva ho anareo rehetra zay efa nibebaka nefa tsy mbola vita batisa dia isy isokatra ny dobo-drano anao batisa ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomposika isika rehetra ary raha ihira amin'ny feo mafy sika ry rahalahy besty tsy fantatra hoe toinona ny fifaliako sy ny fankasitrahako an'Andriamanitra ainareo tsara fanakeo amin'ny dokotera izy ary nambarana izy ireo tamiko fa nijery azy ny dokotera fa tsy nahita zay olazainy izy io tsy ninono hoe le olona teo ihany io tsy misy tsy ambaratelony amin'izay azon'Andriamanitra tao tsy marina ve zany eny ary raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ampaneno mafy zany ry zaza ory sy maonena fa ho fifaliana sy ho fampiononana ho anao zany raisy io naiza aleanao anarana sarobidy o mamre fanantenany tany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy o mamre fanantenany tany sy fifaliany lanitra eny ary averiko amin'ny pastora ny fivorina ankehitriny izy teny vitsy olazainy na angataka amin'ny olona izy mba amarana ny fivorina na zay ao an-tsainy